tamin'ny 4 volana Jona 2024 zany nizotra tamin'ny mpilaminana fa tonga indray ny 4 volana Jona 2024 dia misy raha milatsaka indray alaim-panany tena eritrehitra fa maninona ao anatin'ny fitondrany herina Jonary Mampiana toa 26 juin sur 3 dia misy olona maty satria ny fiandohany le premier jour ny andro voalohany ny karany teo amin'ny fitondrana azy dia efa nisy olona maty any ka tsy mataitra ny rehetra intsony rehefa misy olona maty ka ny prime ministre lehibe ny gouvernement aza moa mahavita amin'ny teny hoe tsy voatery asiana fisehosehoana manokana ny fahatsiarovana ny olona maty fa dia efa tonga any aloha ny fitondram-panjakana dia efa mariky ny fitiavan-tany rasany izay satria tsy misy lanjany aminareo le maty ary zay ara no nitenenako anareo marina mihitsy ny fanamarena satria tena sorena ny tena efa tsy rariny loatra mihitsy talata raiky amin'ny 20 ny volana Jona nisy fahafatesana ny tranga na nisy fanafian-dahalo ny tranga namoizana aina piray tanindrazana miala tsiny efa malagasy ohatratsika ny olona maty tany Beroro nampitandro ny filamina no zandary io ankairezana ny fianakaviam-ben'ny zandary na ny olo-tsotro sivily io ankairezana ny fianakaviam-beny reny sivily reny ny havany reny fa marary zany olona raiky amin'ny 30 maty zany raiky amin'ny 20 ny volana Jona no nitranga le fanafiana talata io alarobia era Jonary Mampiana nanao fisehoana imasom-bahoaka teny Sabotsy Namehana teny raha tsy diso ahako alakamisy izy mbola nanao fisehoana ihany koa tao anatina tournée samihafa izay nataony zoma mbola tsy naheno teny Sabotsy 5 ny volana Jona era Jonary Mampiana vao mody miteny zay feno fiatsaram-bela tsy amiko ary tsy azo ekena mihitsy hoe miara-miory amin'ny fianakaviany Namonyainy tany Beroro 4 jours après fa melohan'izay maty ny olona tany Beroro fa ny firenena Amerikanina ny manao ny saina no Berna manao ny sainam-pirenena misaona mariky ny fisaonana dia atao tena ny sainam-pirenena fa tsy atsangana hatrany amin'ny farany ary nitondra fiaraha-miory tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny vahoaka malagasy ny firenena Amerikanina tamin'ny alala maso ivohany fa le président anao tsy fantatro tsy misy dikany angamba ny ain'ny olona raiky amin'ny 30 fa efa menimenina ny rehetrarehetra hoe fa manino ny herina Jonary Mampiana tsy manao fiaraha-miory zay vao mody nanao fiaraha-miory en 2 mois tamin'ny 5 ny volana Janoary rehefa nirarisoa ny vahoaka malagasy hoe tratra ny fetin'ny asaramanitra any ve tsy fiatsaram-bela tsy miala tsiny miala fondro fa matohiny zany nefa amin'izay nitranga ny zavatra inlozany seho tetsy Mahamasina iny niazakazaka herina Jonary Mampiana tonga teny amin'ny Agera sanatria ny vavamity manamaivana ny tranga teto Antananarivo fa samy ain'olona ny maty ko nanino ny herina Jonary Mampiana tsy niazakazaka nandeha tany Beroro aza raiky amin'ny 30 ny Namonyainy tsy miteny hoe maivana ny ain'izy mirahalahy kely zay tsy nanantsiny toko hoe mirahalahy kely zany 9 sy 12 taona zany mbola zandry lavitra ma tsy manamaivana ny ain'izy mirahalahy kely fa tehiteny fotsiny hoe satria samihafa ny fandraisan'ny herina Jonary Mampiana ny vahoaka malagasy eto amin'ity firenena ity fa antsinona tany lavitra andriny dia tsy te hisahirana andeha ho any fa mbola naniraka ny prime ministre efa andro roa taty aoriana fa ny tokony nataonao vao nitranga ny fahafatesan'olona raiky amin'ny 30 talata dia ny talata alina dia mba namoaka fanambarana farafaratsiny ny teo anivo ny fiadinan'ny repoblika hoe miara-miory tsy nisy nininy tahaka ny tsy hain'olona zany tahaka ny tsy malagasy zany lay niseho tany lay olona Namonyainy nefa samy drame ihany ange zany drame daholo na ny teto na ny teny to Antananarivo na ny tany fa zay mihitsy le ohatra no raisiko tamin'ny rehefa nanontaniany mpanao gazety ny tena ka nanometsiny mihitsiny ary ny interpellé ny filohan'ny repoblika hoe maninona ke ianao monsieur le président na dia mba présentation de condoléance aza fiaraha-miory amin'ny fianakaviany maty aza dia tsy nataonao tany Beroro 23 tsika nanao an'izay 25 andriamatoa herina Jonary Mampiana vao niteny hoe miara-miory amin'ny fianakaviany any fianakavian'ireo Namonyainy tany Beroro
tsia hoy tsia rehefa misy olona maty sanatria manisa matina mampita fa naaiza mbola any amin'ny tany inaccessible aza ka eto amin'ity Madagasikara ity de adidiny hery Rajaonary Mampianina zany fa izy ray aman-dreny mialatsiny fa tsy nampiseho any maray aman-dreny azy mihitsy Andriamatoa Rajaonary Mampianina satria ve ny eto Antananarivo matahotra satria akaikikaiky eto mety ho tezitra le vahoaka eto Antananarivo ka moramora ho voatohitohina kokoa ny fitondranao Andriamatoa filoha de miazakazaka ianao makeny amin'ny AGR be da be koa ngeny naratra tany Beroroa akoatra maty fa le maty ho araka amin'ny telopolo zany chiffre zany ve tsy ho ampy mba hanaovana anehoany hery Rajaonary Mampianina compassion fotsiny zany hoe fiaraha-miomby nalahelo fotsiny tamin'ireo olona tany fianakaviana tany amin'ny andro efatr'andro teoriana vao mahay miteny hoe maneho fiaraha-miory fa tsy mba nisy na de mpanolotsaina anankiray za foty ny teny tamin'ny hery Rajaonary Mampianina monsieur le président le soir du 21 juin talata raiky amby roapolo volana jona ndaomba anao na de communiqué anankiray azy hoe manameloka amin'ny filohan'ny Repoblika ny Asandalo na iteny azy ianao hoe fa noho ito zay manko ny namaiky any hery Rajaonary ny tena zava-doza nge de ity ny tena nge izy ny ampitsoniny bintsogana so ary ny tena momba le atake fa namaiky azy ny teneniny de hoe manohitohina ny fitondram-panjakana hony manakorotana ny fitondram-panjakana hony provocation na fiantsina hanakorotanana ny fitondram-panjakana le anazy zany na maiky azy le fitondrany le sezany mamy de mamy io na maiky azy fa tsy le hain'olona nanana occasion tenenana izy ary ny tenany iny sujet iny fa tsy nanao présentation na fiaraha-miora mba fanehoana compassion le tsy ekena amin'ny provocation fa de misy mitady anakorotana ny fitondram-panjakana zay na maiky any hery Rajaonary Mampianina de gaga ny tena tao anatin'le izy hoe ndry fa satria ve zany tsy mba malagasy mitovy amin'ny malagasy rehetra ihany na tsy mba malagasy mitovy amin'ny eto Antananarivo ve ny tany Beroroa de iny tokoa fa de nanamarina ny zavatra nytenentsika mihitsy misy ny lozany tranga te tsy mahamasina tonga de niazakazaka Andriamatoa filoha sy ny mpiaradia taminy nandeha naketsy amin'ny AGR sa ve fahalaina na ihetsika zany malaiky ihetsika satria lavitra re Beroroa malaiky ihetsika satria ohatrany any amin'ny tany lavitra andrina any eto Antananarivo de fa manao pimpon eran'ny tanàna fotsiny hoe iny ny fiaran'ny filoha kisakisaka daholo ny olona rehetra de tonga de iny fahalaina na ve zany zany hoe tsy conscient les rôles les fonctions ma président de la République azy lay président de la République amiko tena condamnable mihitsy zany fanaovana fitanilana izany fa rehefa vahoaka malagasy de mitovy fa tsy misy tombo sy ala mihitsy na kely varay vety azy fa ngaho ny tompoko tsy mba matin'ny Asandalo zany mba tsy fidiny andreo olona naratra ihany koa nahazo azy tamin'ny fanafiana tany Beroroa ireo zandary mbola naratra mafy nanao ny asany amin'ny mazondary zany amperinasa azy izy zany tratrany zany fa ngaro eny tsy mba mendrika noraitsy ny fanjakana tanana ihany koa ny fitsaboana azy tahaka ny natao tety amin'ny AGR ngaro eny tsy mba malagasy tsia le amiko zany le tsy fahatsapana ny filohan'ny Repoblika sy ny mpitondra ankehitriny mihitsy hoe izy io ray aman-dreny malagasy fa tsy mpitondra eto Antananarivo fotsiny rehefa te izahozahoana manko de président de la République de Madagascar ianao fa rehefa handray andraikitra de eto Antananarivo ihany ianao zay le zavatra tsy mendrika ary tiatsika nasiana fanamariana voalohany tao anatin'izay resaka nambara izay tepoka faharoa zay tiatsika horesahana mbitsoana efson amin'izao maraina izao de ity mampametra-panontaniana ary mampiahiahy ary alay-panahy mihitsy ianao hieritreritra zavatra hafahafa fa raha nisy spécialité an'izany général Florence Rakotomanina zany amin'ny lehibe ny commande ny zandary eto Analamanga azy de ny fahitana ny zavatra tsy misy zany mihitsy hoe mahita ny zavatra tsy misy izy
fa raha anao fampiororona vahoaka zany amin'ny hoe efa nahazo renseignement izahay fa misy ny manao fikasana anankirotana, misy mitondra basy, misy ny andeha anankirotana raha vao misy hetsika na resaka fikasakasana natao tamin'ny premier mai de lazaina fa misy mitady anankirotana isaky ny misy zavatra zao nefa tsy misy mihitsy angela izy zany hoe ny tena spécialité ny général Florence Rakotomanina de ny mahita ny zavatra tsy misy fa tsy mahita ny zavatra tena misy. Rehefa tena nisy amin'izay ny zavatra tsy vitany no soroka azy. Incompétent zany le général ary tena rariny ny feo an'ireo olom-pirenena rehetra mitaky. Rehefa tsy ametra-pelana ny général Florence Rakotomanina de tokony esory ny hery Rajaonary Mampianina ny première mesure raisy ny hery Rajaonary Mampianina raha te ahazo ny farafakely ny sympathie ny vahoaka izy androany de ny manala ny Florence Rakotomanina eo amin'ny toerany satria ilay général be zay mizaozao rehefa resaka tsisy de hitany fa misy mitady anankirotana ry, misy mikonokonona fanakorotanana ry, misy mikonokonona fanonganam-panjakana raha isaky misy olona mivorona fivorina politika tsotra raha de lazainy fa mikonokonona anonga-panjakana daholo ary any amin'ny zavatra tsisy de dépêchena tsy misy toaza mpitandro filaminana nandeha ny ville morte tsisy ninina pendant toute la journée an'le talata netsony sénateur Lilson le hoe ville morte teto Antananarivo fa mpitandro ny filaminana ohatran'ireny hoe état de siège reny mihitsy teto zany fahaizany général Florence Rakotomanina fa raha ngamba kosa tsy mila porofony araka le fanontaniany hery Rajaonary Mampianina tsy hoe porofo ihany fa iny zavatra nitranga teny Mahamasina iny marika sy porofo mivaingany ary tsy azo lavina irréfutable ny tsy fahaizany na ny incompétence n'izany ekipa tarihan'izany général Florence Rakotomanina zany fa rehefa tena nisy tokoa ary ny asa fampiororona entre guillemets tena rehefa misy tokoa ny fikasana anao an'izay famononany malagasy de bizarrement tsy hita ny Florence Rakotomanina meloha izao anie mby nitsorana evison fisavana tsy fisavana ho tao Mahamasina menatra manko le tao amin'ny TVM de mbola tsy feno le olona teny Mahamasina zany nefa manomboka ny kianja efa hoe afaka minitra vitsy de ho tonga Andriamatoa hery Rajaonary Mampianina de voatery ny teny mihitsy le commentateur ny TVM hoe enjana moa ny fisavanao fa mandalo fisavana dingana intelo metona de zay no mampitarazoka ny fidiran'ny olona fa efa minitra tsy kelikely ihany ny olona eto amin'ny Mahamasina satria amin'ny andro amin'ny folo mbola vidavida le kianjan'ny Mahamasina de voatery ny tady fanazavana de ny TVM ihany fa tsy olokafany ny teny an'le hoe enjana ny fisavanao tena enjana ny fisavanao fisavana enjana ve le retsy zany hoe savaina tsirairay ny olona niditra tao Mahamasina de tsy hita zany grenade offensive zany grenade zany ange tsy hoe ohatra ny silakomby nitsorana evison zavatra ngezy zany na hoe tsapanao fotsiny aza le olona fa tsy asainao manala akanjo fa tsapanao de fa tsy maintsy tsapanao any amin'ny vatany zany zavatra ngezangeza zany fa tsy hoe zavatra kely ohatra ny silakoka hoe tsy hita tsy hoe invisible à l'œil nu zany hoe tsy hita jerevana ohatran'izao de resa be fotsiny zany fa lazaiko anareo hypothèse ray manko zay fa ho saritako tsara ny sainareo sariako tsara ny sainareo rehefa aveo fa mbola hitondra fanazavana tao hoe olon-tsotra zany nanapoaka ny zavatra nitranga tao Mahamasina iny de ahoana tsy nafanareo ny sava ny olon-tsotra nefa nylazainareo fa intelo metona ny fisavana de ao anatin'ny intelo metona ve de tsisy anankiray tamin'ireo mpisava nahita hoe nitondra grenade offensive iny olona iny save zay le zavatra tia napetraka zany manko tiako isariana ny saitsika daholo hoe le izy ange zavatra ny conclusion n'izay resako zay any amin'ny farany de hoe sarymetsika ange le izy fa le sarymetsika condamnable satria amoizana ain'olona tsy manan-tsiny ary tsy nisafidy an'izany fa mba tianao fetoatrin'olon-drehetra izy de tonga teny Mahamasina fa zao raha de tena fisavana be tsy roa amatany enjana entitra sy ny sisa tahakan'izany ve de tsy nahatratrarana olona nitondra grenade offensive zay ny fanontaniana voalohany sary ve ny maraina ihany nisy ny fisavana satria ny filohan'ny repoblika mivady sy ny olo manakaja betsaka tao de mila narovana tahaka ny anak'Andriamaso ny sécurité an'ireny olona ireny ny filaminana sy ny fandriam-pahalema an'ireny olona ireny
fa rehefa tonga ny arivo de tsy nanaitra intsony. Hitanareo manko tsy acohérent an'le zavatra. Na ninona ary tsy nisy fisavana be entitra tahaka ny maraina ny arivo, nefa ny filohan'ny repoblika nandalo tao ihany koa, nandalo nge ny filohan'ny repoblika ny arivo ambinitsona 900. Zay nisariako ny sainareo amin'ny zavatra tiako tenenina rehefa avy eo. Na ninona natao goragoara raha ny fisavana ny arivo. Zany zao tena falim-panontaniana mba angatahana amin'ny général Florence Rakotomanina mihitsy. Na tiana na tsy tiana tsy afaka mialy izy fa izy ny tompona andraikitra voalohany amin'ny filaminana. Ary izy rehefa minetsika tahaka an'ireny tonga de mahay miteny foana. Mahay miteny foana hoe misy olona mitady anakorotana, entitra ny fitandrovana ny filaminana amin'iny fotoana iny, entitra ny tahaka an'izao. Fa bizarrement tsy de naharenesapeo firy ny général Florence Rakotomanina. Andro vitsivitsy melohany iny 4 volana Jiona iny, tsy nihita teny Mahamasina ihany koa izy tamin'ny omaly 4 volana Jiona. Tsy nilahatra zany aloha en tout cas. De somary nagaga hoe inona ny antony zay, inona le antony manokana tsy nahatongavany teny an-toerana. Inona daholo zany zay le sariako ny sainareo, inona ny antony hoe tsy de rerenao ny général Florence Rakotomana fa amin'ny zavatra tsisy hoa izy mahay miteny, fa rehefa hitranga amin'izay le izy ohatrany tsy rerenao ny général Florence Rakotomana. Ohatrany efa aveu ve zany hoe tsy navita ny asany izy zany de naleony tsy de miteny firy mbintsona 900. Satria tsy vita ny antoka an'le fitandrona le fahaleman'ny olona ho tonga ao Mahamasina de naleony tsy de niteniteny firy. De mba hampetra ho ary ny fanontaniana ninona tao anatin'ny fotoana tsy nitenenany général Florence Rakotomana no nitranga ilay fipoahana grenade offensive teny Mahamasina tamin'io andro nomaly arivo io, tamin'ny fitokotokony tamin'ny fitora sasany tany ho any raha ny filazan'ny mpanara-baovao sy ny mpanao gazety tonga teny an-toerana. Fanamariana voalohany zay momba n'ity général ty. Fanamariana faharoa zay tena zava-doza de ity nolazaina fa ny maraina de efa nisy olona tratra nitondra cocktail molotov teny akaiky ny Instat teny Anosy. De tsy mbola namafisina ve ny dispositif de sécurité, de tsy nisy ve mesure particulière niraisina fa de zay fotsiny. Nefa fa fantatra zany fa nisy olona nitondra teny cocktail molotov. Ary tao anatin'ny fisavana ihany koa de hoe nisy olona natratrarana grenade lacrymogène anankiroa, bombe lacrymogène anankiroa, bomba mandatsatra ranomasy, zany hoe misy fotoa ampiadina ny paritaka. Fa ity ny zavatra mbola tsy élucidé, mbola tsy voazavatra amin'ity androany ity. Moa ve fatatsika fa tamin'ny herinandro ambony, moa ve fatatsika fa tamin'ny herinandro ambony de nisy, ary vaovao tena marina zany fa tsy hoe zako ny namorona an'izany fa nahalala an'izany ny mpanao gazety. Fa tamin'ny herin'ny sabotsy de nisy grenade nisa 3 very avy tany amina Toby miaramila teto Antananarivo renivohitra. Ary lay loharanom-baovao nahazahoan'ny mpanao gazety tamin'izany fotoana izany, an'ilay vaovao teny tena mila mitandrina be ozy fa grave be, fa nisy an'izay grenade nisa 3 zay very tany anatina Toby miaramila. Afaka manamarina an'izany mpanao gazety namana zay nahazo an'izany source d'information zany ary nanao ny recoupement mikasika an'izany. De efa fantatra pertinemment zany fa nisy grenade nisa 3 tsita tamin'ny herin'ny asabotsy, matoa mivoaka avy any amina Toby miaramila zany mbintsona 900, izy moa ny afaka manana accès amina Toby miaramila zany. Zany ange zao tokony élucideny, tokony hitondram-panazavana ange zany zao hoe fa aiza ilay général lehibe fitaovam-piadina amina Toby miaramila ny very. Ko maninona tsy manokatra enquête ary didin'ny gendarme manao an'izany enquête zany. Ny vaovao mivoaka moa mbintsona 900 de hoe ny police ny gendarme zany manao karazana ohatry hoe commission mixte zany anao an'le enquête, anao an'le fanadihadinan'ny zavatra nitranga omaly iny. Mba tianao fantatra zao hoe naninona comme par coïncidence zany de nisy grenade tsy hita nisa zay 3 zay tamin'ny herin'ny asabotsy. De naninona nisy grenade mipoaka teo Mahamasina tamin'iny omaly iny. Iza daholo ny afaka manao an'izany, iza ny afaka mety nanino moa zany mampamoaka grenade nisa 3 avy any amina Toby miaramila zany.
zany angely tsy mampitombona mihitsy le izy oa tena zay le teneniko hoe sory le fankahalana marina fa mety misy ohatrany sasany zao de hoe mankahala ny sénateur Lilson fa ahoana moa ny ahafahan'ny sénateur Lilson mampamoaka grenade avy any anatina toby miaramila raha izy zany navy hatrany de tonga de coupable tout trouvé fa tsy azoko mihitsy koa le tonga de hoe maninona ny Lilson nanao an'le izy nefa zany tranga rehetra teneniko anareo zany ho tonga any amin'ny conclusion zay resaka zay moa tsika fa somary hafahafa ihany na ninona tsy nisy fepetrany ndray sy nataoriana le natratrarana an'le hoe cocktail molotov teny amin'ny stat fepetra mba hoe vao maika zany ny entitra ohatra ilay dispositif de sécurité napetraka na ninona tsy niteniny général Florence Rakotomana ary maninona tsy hitany tsy nanticiper takan'le mahazatra azy isay asa fanafiana zay rehefa tena hitranga tokoa de tsy mahavita ninina zay le teneniko hoe ary averiko ty teniko ty zala la tena Rakotondraza izahay atao anatin'ny antoko freedom de tena manamafy mihitsy hoe mila ny fialana zany général Florence Rakotomana izany fa tandremindray sao de teny hoe tsy responsable ity manko andriamanto Rajonary Mampiany ty tena incapable mihitsy izy misaraka amin'ny ekipa efa hita fa tsy mahomby de ty mba hisedrana azy indray hoe ho vitany ve no analany zany olona izany eo amin'ny toerany satria na tiana ho ana tsy tiana ninina ho teneniny de tsy afaka mihitsiny ahoana moa zany tenentsika zany tsy afaka mihitsy hiala zany se dérober am'izay andraikin'izay ny général Florence Rakotomana amin'ny matompona andraikitra filaminana voalohany eto Antananarivo azy Analamanga sady izy namome toky nefa hoe entitra zany fitandronany filaminana izany tsy andefitra izy zao izy io moa dokotera aorinany fahafatesana mandrakariva zay nge le zavatra mitranga mintsoana ifson ny zavatra misy dia ametraka fanontaniana isika hoe fa maninona no raha izay le fampanantenana sy lokalokany hoe mahaentitra mahaenjana ny fitandronan'ny filaminana izay no mbola voatery misy olona anankiroa maty tena défaillance nge zany mbintsoana ifson raha tsy hoe zay ny atongavako am'le teboka inina natao satria mety ho zay tokoa nge mety entitra nge fisavanany civil sy ny sisa tokoa fa tsy avany amin'ny civil le acte ny olotsotra niditra tao tena entitra amin'ny fisavana justement raha fatany ve zay ho savaina de hitondra grenade offensive izy ary raha ohatra ka nitondra grenade offensive izy oa raha nandalo fisavana intelo metona tsy maintsy tratra na tiana na tsy tiana zany zao de tsy voavaly le mpitandro filaminana dao le nge zany fanontaniana zany mbintsoana so tsy voavaly ary mba tiana ho antanina ny général Florence Rakotomana zany hoe na ninona re tompoko raha le fisavana sy le lokalokanao hoe hoentitra ny fitandronan'ny fandriam-pahalemana no misy olona mbola nanomony ainy any ahoana ny tsy ho apetraka zany fanontaniana zany izay rehetra teniko zay manamafy ny tokony hialana zany général Florence Rakotomana eo amin'ny toerany zany fa io moa de hitsapana indray ny atrezany autoritéany zany Andriamatoa Rajonary Mampianina zany ho vitany ve zany tsy mino ambintsoana iso fantatra ihany ny incapacité-any zany Rajonary Mampianina zany mandray fanapahan-kevitra anankiray sy ny indécision an'izany tsika nge zao fa de tsisy responsable paye ndray am'izany mitovy amin'ny zavatra nitranga tamin'ny 9 volana jiona tamin'ny 7 sy 4 sy tamin'ny 5 volana janoary 7 sy 4 zay napatsahifika anareo tany am-Pendohany fa raha mbola tam'izany raha tsy fantatra hoe izany responsable nanjavinao azy teny an-dalana teny eny fa na de adina tsy nisy kory de fa tam'izany Rajonary Mampianina hoe tsy andefitra ary tsy misy famindram-po ary tena angatahana ny fampiarana amin'ny tompony andraikitra ny sasy farany zay enjana na ninona tsy natao zany tamin'ny 5 volana janoary 7 sy 4 aiza zao ny enquête-ny zany konga zany ihany ny zavatra nisy ratsy teto amin'ny firenena ity fa raha zany ny fampanantenany Rajonary Mampianina zany aloha hoe tsy andefitra de fa disque efa kika ozy ny fitenin'ny tanora efa mahazatra loatra zany ny tiana tenenao anatin'le efa refrain mahazatra loatra
ao fa tsy andefitry ao fa zao hoe hitenenana amitsika zany zavatra zany hoe fomba fiteny fotsiny fa hihita mihitsiny ary voapirofony tsy fahafahany Rajoelina ary mampianina mandray fanapahan-kevitra le indécision na ny tena mamy incapacité de prendre une décision zay fomba mahazatra loatra ny Andriamatoa Rajoelina ary mampianina de mba hoe teo moa am'ty ndray mitoraka ty avita ndray décision ve izy ka analany zany tompony andraikitra voalohany amin'ny fitandronan'ny filaminana eto Antananarivo zany zay nilokaloka tamitsika hoe hoe hoentitra izany fitandronan'ny filaminana zany kanefa mbola nisain'olona marona foy anakirona foy sy olona marina ratra inadmissible zany ary eo ny tena hitsapana hoe est-ce que Rajoelina ary mampianina est un leader tena mpitantana ve mahay mitarika ve zany Rajoelina ary mampianina zany eo ny hitsapanao hoe tena mitondra marina ve Rajoelina ary mampianina ka ho vitany ve ny analany zany responsable zany fa miandry an'izany vaoka zany zao ny geste voalohany tokony andrasan'ny vahoaka aminy tandremo indray sao de hoe karaha misy olona maty ve de Florence Rakotomanina ny tompony andraikitra hatran'le misy olona mbola mahita excuse ihany hoe karaha misy tranomay ve hony de mipompier no raisina ho tompony andraikitra tena incomparable mihitsy fa satria manko tsy de afaka mandinika loatra fa fiarovantsezany betsaka maninona moa tsika nanatrika an'izany Bensoana Efson konga moa David Cameron zay prime ministre britannika ny tompony andraikitra raha resy ny tamana tao anatin'ny fitsapan-kevim-bahoaka ny zareo vahoaka anglisy britanika de resiny hoe inona fa niaotany nandresy zany iny fivoahan'ny Grande-Bretagne ao anatin'ny Union Européenne nandresy fa nametra-pialany David Cameron satria responsable politique izy tompony andraikitra izy tam'izany échec zany de satria nisy défaillance ka namoizana ain'olona teny Mahamasina omaly de tompony andraikitra voalohany am'izany général Florence Rakotomana on réclame takina mihitsy ny fametra-pialany ary rehefa tsy ametra-pialany izy de takina ny fanesorany Rajoelina ary mampianina eo moa zany de tena mba ho hita ho ihany fa sahiny zany tena mba maha-leader an'izany Rajoelina ary mampianina zany zay mbola ialana tsiny aloha fa isalasalana raha ny am'izao fotoana izao sy ny zavatra nitrangatra am'izay zay ny amin'iny tepoka manaraka indray zay tetsika asina resaka amin'izao maraina izao de ilaina tsidiko taminareo teo voalohany iza moa olotsotra ve mety manana accès hahitany zany grenade offensive izany Bensoana Efson nde atao ara hoe olotsotra no nitondra an'le izy tao Mahamasina fa avy aiza le grenade nentin'le olotsotra tsy maintsy avy any amin'ny ampitandro filaminana nge le grenade offensive Bensoana Efson fa iny tsy hoe vidiny eny an-tsena ka hoe samy manana grenade afaka manana grenade offensive daholo fa de hoe mila manambola fotsiny de mividy an'izany fa ny source-ny iny tsy maintsy avy any amin'ny ampitandro filaminana satria arme de guerre ary na prime ministre lehibe ny gouvernement tarangeny teny an'izay io fitaovam-piadina tena arme de guerre mihitsy nge le izy zay tsy ananana olotsotra impossible ny ananana olotsotra n'izany Bensoana Efson fa tsy maintsy mpitandro filaminana ny marina an'izay manana an'izay tsika tenenina ao anatin'izany de ny hoe raha tena andeha ary ny fanadiadina de jereo aloha ny source ny aingany zany grenade offensive izany satria zareo mahitahita miara-diso misolelaka amin'ny fitondram-panjakana de milaza fa efa identifier les fourchettes ny le grenade zany hoe efa misy zany marika afantarany hoe hitaiza inona ary avaiza ny tokony ho source ny voahany zany grenade izany na ny fitaovam-piadina na ampiasaina izany zay zany le ametrahana an'izany fanamariana manaraka izany de hoy amitsika hoe nde atao ara zany hoe olotsotra hoy ihany no nitondra azy tao de dikan'izay zany manamafy an'le teniko teo aloha nisy fay zany nisy fambiazana goavana be zany tao anatin'ny fisavana zay mbola manamarina n'le tenitsika teo hoe dikan'izay zany ny fiarovana an'le manam-pahefana ambony ihany ny tena mahamaika andry zareo fa ny fiarovana an'le ain'le vahoaka tsotra tsy mandady arina mba tonga ifety tsy de nahamaika loatra ka rehefa
maraina de enjana ny fisavana fa tonga ny ariva ave zany de ohatrany goragory zay fisavana izay raha supposé tsika zany hoe tafiditra tany amina olotsotra amin'ny alalana olotsotra ilay grenade offensive, ce qui paraît invraisemblable satria araka ny teneniko anareo teo sarotra ihany ho an'olotsotra izany mahita grenade offensive izany. Ary raha ohatra raha hoa ka tena tafiditra tao indray izy zany ka hoe nisy fay zany le fitandronan'ny filaminana sy ny fisavana ka tafiditra izy niaraka tamin'le grenade offensive de ady adio indray remonté hoe taizany nazahoany an'izany grenade offensive izany, mety olona nirahana fotsiny ihany izy andeha napoakany zany fa mba ady adio hoe taizany nivoahany zany. Zany ny fanontaniana tiatsika apetraka ary tiany tena zava-dehibe indrindra izay metrahantsika fanamariana lehibe amin'izao maraina izao. Naninona moa zany tompoko? Bizarrement, très bizarrement, any hoe fifandrifiny zavatra tena hafahafa mahagaga, tsy matafandrimanitra fa manitikitika ny saina de ny hoe naninona no lasany filoham-pirenena mivady zay vao nipoaka ny grenade. De zany aloha de tonga de na de olona zazakely any amin'ny karabola de comprendre fa raha ohatra tena ny viseny Hery Rajaonarimampianina na ny fitondrany Hery Rajaonarimampianina de farafaratsiny nandritra ny présence ny Hery Rajaonarimampianina tao Mahamasina no napoaka izay grenade izay. Ary raha ohatra koa izy zany efa afaka ny fuité zany hoe nialaalaka nandalo an'ireo dingan'ny fisavana samy afaka natafiditra grenade offensive tao Mahamasina le olona nao azy, kar le filazana zany hoe satria neny mahafaly Olivier Solonandrasany manko tonga de manaiky tonga de malaky be mihitsy tsy miandro mivaliny enquête izy nefa hony zany nosokafana ny fanadihadiny fa mahafaly Olivier Solonandrasany tsy haiko mihitsy hoe avaiza nanaovany an'izany conclusion zany fa izy avy hatrany de niteny fa hoe ny avy amin'ny mpanohitra no nanao an'izany, nanamafy de manière claire mihitsy izy hoe reo mpanohitra politika reo zay mitady anahitohina na hanaratsendrika ny fitondram-panjakana amin'ny alalana asa fampiororona. Mahafaly Olivier Solonandrasana manko zany no enquêteur, ny justice, ny rehetrarehetra ka izy tonga de mirendre verdict avy hatrany hoe coupable ny mpanohitra taorinan'iny acte terroriste iny asa fampiororona iny ary natao hony anohitohinana na hanaratsiana endrika an'le mpitondra fanjakana misy amin'izao fotoana izao ary tonga de ny opposant politique ny mpanohitra politika zany nanao an'izany. Fa inona ny singa mba miosinga na de ray azy ahafahana manamarina sy miafirmeana zany teniny Mahafaly Olivier Solonandrasana zany fa tsy azo ekeny zany amin'ny mampanohitra politika. Maninona ny tonga de ny mpanohitra politika no ampangainao fa ianao tsy mba nametra-panontaniana hoe nisy fay ve tany amin'ny resaka dispositif de sécurité, ianao ve tsy mba nametra-panontaniana naninona ny lasa ny filoham-pirenena mivady zay vao mipoaka le raharaha ary vao lasa mihitsy ake ny filoham-pirenena mivady de mipoaka le izy de tsy mba misy fanontaniana mipetraka ve zany en tout temps mais conscience ve Mahafaly Olivier Solonandrasana de incapable mametraka zany fanontaniana zany. Ohatry fa maninona tokoa moa ka raha ohatra tena mpanohitra ny nanao an'iny naninona izy tsy tam'le maraina tao anatin'ny matsony nanapoaka an'iny zavatra iny mbola présenté Hery Rajaonarimampianina sy ireo vahoaka le mpitondra manakaja marobe fa tsy teo ratsy endrika teo anatrehan'le mpitondra manakaja marobe ve zany le olona nanao an'le fanapoahana de naleo lasa mihitsy mpitondra manakaja marobe sy ny vahiny marobe manakaja na saina zay vao natao ny fanapoahana zany ve de mba hitanareo hoe logika ve zany ny raisonnement zany raha izany no atao hoe mitombony manana an'izany scrupule zany ve le olona tia napoaka grenade offensive hoe za tena te hikendry ny anaratsiana endrika ny fitondrana fa izao na izany kosa zaleo mba tsy ataoko eto masony reto mpitondra manakaja sénateur, député, président d'institution maso vovahiny reto kosa le sy ny filoham-pirenena mivady reto kosa le fanafiana zay ataoko hoe na le asa fampiororona na le avibina zay ataoko hoe alao lasa mihitsy ry zareo mba milamindamina fa sy ry zareo ange nikendreny nefa ianao mpanohitra iza no kendrenao raha ohatra ianao mpanohitra tsy mandritra amin'ny présence ny Hery Rajaonarimampianina ve ny tokony apokanao ny grenade am'izay tena discrédité tateraka Hery Rajaonarimampianina c'est pendant sa présence
no nipoka ilay grenade de tena raha tena le teny mahafaly solandrasana livezany hoe midiscrédité ny pouvoir na hoe manaratsendrika an'le mpitondra fanjakana hono zany ny asa fampiororana zay natao iny de avy amina mpanohitra politika hono zany le izy de ozy hoe karaha tena zay no izy maninona moa zany raha tao anatina raha tena tekendry ny discrédit an'le fitondrana ve no hoe tena naratsendrika an'le fitondrana tsy nandritra ny fato ny présence ny era-jonary mampianina fisi ny era-jonary mampianina tao enao no nanao an'izay raha tena zay asa raha azonareo ny incohérence n'zany zavatra resahako zany tsy mitombona nge zany zavatra zany ikendry ihany ve izy raha tena nisy zany ikendry ihany ve izy de ikendry rehefa lasa ny filoha efa milamindamina ny filoha efa mitsotsotra efa lasa mihitsy de vo lasa mihitsy ny filoha avy nijery fetiny ariva de napoka le inona koa zany olona mpanohitra tsy mahay ninininy zany mialatsiny efa raha zany izy de mpanohitra tsy mahay ninininy fa sao de mba tokony ametrahantsika fanontaniana le retsy hoe inona marina moa zany ny antony zany fifandrifinjavatra hafahafa izany inona marina ny nahatongany hoe nisy ny kasakasany konikonina fanakorontanana ihany tamy fa efa ariva efa tena aleo mihitsy milamindamina ny filohan'ny repoblika zay vo atao le fanapoahana zay angely mampalaim-panahany tena mieritrehitra hoe sao de mba sary mihetsika ihany ary zay le tena condamnable hoe sao de mba ataonareo sorona azahoanareo ny sympathie an'ny vahoaka idiabolisenareo an'ny mpanohitra ary itedavanareo coupable tout trouvé tonga de ny sénateur Lilson za tsy miaro ny sénateur Lilson raha nanao an'izany izy fa invraisemblable be le hoe ny sénateur Lilson nanao azy tena inimaginable mihitsy hanao an'izany ve sénateur Lilson zay nde zany ataontsika hoe acte de désespoir ny sénateur Lilson fa hoe tsy mety am'le miafina any le zany hoe en cavale am'izao tsika amin'ny teny zao de andeha hanao acte anankiray ve izy de tsy tonga ve de le racine ny problemany ahafahany mivoaka any amin'ny fitsoahany any no andeha ho ataony fa andeha hanao acte anankiray zay tsisy impact any amin'ny hoe fa mitsorana ny Lilson akory rehefa avy eo zany tsy mampitombo asa razonareo zany zavatra tiako teneny zany hoe za zany eo amin'ny toeran'ny sénateur Lilson de tsy maintsy mieritreritra andro amanalina hoe ahoana zany ny voako anatin'izao situation de cavale misy azao zao fitsoahana misy azao de fantatry ny sénateur Lilson fa hoe ireo mpitondra misy am'izao fotoana izao ireo ihany ny tena sakana tsy ahafahany miaina ao anatina liberté zany hoe mahazo fahafahana afaka miriariheny rehetra eny ireo mpitondra ankehitriny ireo zay maninona moa tisy teo mitrake azy mitady azy fatratra de andeha hanao zavatra ve izy ny zavatra ho ataony zany sénateur Lilson zany de tsy maintsy amina objectif anankiray hoe ahoana ny recouvrer-na iverena ny fahafahany na tsy iainany ao anatin'izay situation de cavale na zaveko anareo zay teo zay intsony de andeha hanao zavatra ve izy de sanatria mivava miteny zavatra hoe amoizana ain'olona civil tsy manatsiny no ataony azafady tompoko na de ataoko hoe mba sénateur ihany ange le olona sady colonel manamboninaitra ambony de zavatra minable takan'izany ve no stratégie ho apetrany tsy sanatria manamaivana ny fipoahany bomba tarifa zava-dozy iny fa ndiko teneny hoe comparena am'le raha ohatra zany raisina le hoe inona ny tokony ho ataony zany sénateur Lilson zany raha ohatra izy ka hoe andeha hitsoka andeha hiala ao anatin'izay situation de cavale na fitsoahana misy azy zay de kendry ihany ve izy tsy le mpitondra fanjakana nkendry iny de mbola épargne ihany ve izy le mpitondra fanjakana manentsika azy am'izao fotoana zao fa mbola andeha amona in'olona civil soyons raisonnables soyons pourvu d'un minimum de logique fa raha fa keliny amina lojika ane zany zavatra teneniko zany impossible mihitsy mety ananany tanany sénateur Lilson an'izany ananany sénateur Lilson tanana ao anatin'iny zavatra nitranga satria na sur le plan na hoe mobile zany mety afahany mety anaovany an'le izy hoe antony mety anaovany an'le izy mety hoe mibaiko azy anao an'le na le faisabilité an'le izy Lilson e zandary le grenade lazaina fa tsy hitana nanomboka tamin'ny herin'ny sabotsy ange ka avy any amina toby miaramila no nivoaka
zany nge zao azo edikevitra raha ndeha atao hoe manana namana complice ary zany sénateur Lilson anivon'ny Zandary any zay mety hoe promotionnaire na mba hoe namany fakahazo tsara taminy niara-niasa tam fotoanandro ny ohatra tsy tany amin'ny Zandary ve izy ohatra ny namoaka n'izany fitaovana zany fa maninona ny tany anatina toby miaramila zany zao nge azo ametraha-panontaniana daholo ary tena tsy mampitombona mihitsy le hoe ndao tonga de ty coupable tahaka ny ataon'ny mahafaly solona andrasana Olivier avy hatrany de tonga de ny mpanohitra politika io aiainy io fa manao zay manaratsendrika amin'ny fitondrana nareo nefa tsy mahavita ny andraikitrareo tsy mahavita miassurer ny vahoaka sy ny fanana fa ny mamaiky anareo de ny fiarovana ny fandripa ny sécurité anareo mpitondra ary tena marina mihitsy zay raha misy zavatra tokony révolté atafitohinantsika vahoaka malagasy ange ao anatin'io raharaha io mpianao zany de izay mihitsy hoe natao entitra betsy roa matany ny fiarovana ny filoha Jonary Mampianina entitra ne zany mba jerenareo ange ho an'izay nahita tamin'ny alalana tamin'ny alalan'ny TVM omaly fa fiara nge zany nanaradia amin'ny filohan'ny République zany fiara nge zany ny fiarovana azy ka tena lazaiko anareo mihitsy fa entitra olona ne zany nanodidina azy teo zany izy le vao tonga le vao niditra ny Kianja be Mahamasina mpitandro filaminana ne zany garde du corps ne zany tena hitanareo mihitsy hoe tena ny déployena mihitsy ny maximum na dispositif de sécurité arovana amin'ny filoha fa ianao vahoaka malagasy tsy manana droit minimum na fiarovana matombola tonga tamina fahafatesana olona tahaka an'ireny tsisy raha indry zareo an'le sécurité ny vahoaka madinika ve zany efa omena fampisehoana maimaipoany nareo ka de zay fandritahanareo ao hoe tahaka an'izay ve sanatria amin'ny vava miteny no natao zany nefa ny filohan'ny République sy ny mpitondra fanjakana ary ny tena zava-doza de ity miaramila tsy hoe miaramila moa zany fa mitsika moa de ohatrany hoe miaramila foana fa mpitandro filaminana ka zany déployena tany anaty gradin rehetra zany tahotra mafy an'le sao de isisioka de andrasana mihitsy hoe izy zany sao de masamy siotsoko eo de le présence na mpitandro filaminana nanerana ny gradin zay tena téméraire sisa de tena nanapasahina sisa ny mbola nasany siotsioka kely mailomailo daholo ny olona tena nofaofa saina kely ko misy mpitandro filaminana ery ambany ery mifa tsy tamin'ny andron'ny Hitler re mihitsy hoe jereo zay tsy mitehaka amin'ny Hitler ohatra ny any amin'ny Corée du Nord tandremana hoe mandalo Kim Jong-il tamin'ny fotoanandro na Kim Jong-un amin'izao fotoan'izao le zanany ka ianao tsy andeha hitehaka na tsy teny vive notre leader bien aimé de fa tapaka zay ny lohanao mitovy amin'izany mety hoe à un degré moindre zany ny tiako tenena fa ohatran'izany mihitsy le feno ary tsy de mbola fahita firy zany Benjamin fa tena feno ary ny olona zay teny de nanamarina an'izany daholo hoe maro aneny mpitandro filaminana ny olona moa rehefa miteny de miaramila foana fa tsy fantatra na miaramila na polisy na Zandary fa de rehefa en uniforme de misy miaramila eo tany anaty gradin rehetra tena ohatra ny efa miandro mihitsy sao de izy itsoka de le malagasy moainareo ihany fa matahotra izy zay tena manapasahina sisa mbola nasany sotsoka kely filohan'ny République zany no manahirana an'le mpitondra hoe ahoana ny arovana antsika tsy sisiko ty ahoana ny arovana ny aitsika ahoana ny tsy hafa-baraka atsika zany manahirana an'le mpitondra fa tsy manahirana azy ny ahoana ny tena mba iarovana azahoana antoka zato isan-jato amin'ny fandriam-pahaleman'ireo zay tonga hijery fety eto amin'ny Mahamasina de iny izy nitranga omaly iny de tsy mbola mba menatra ihany ve hoa ty président atsika ty de tsy mbola mba mandiny tena ve mba mijery fitaratra de mba manao examen de conscience indray mandeha fa ino ty zavatra mitrangy ty andray matoa herin'ny Jonary Mampianina de tsy mba mandiny tena mihitsy ve hoa zany resaka resantsika rehetra sy resaka resan'olona rehetra any amin'ny tambajotra tserasera sosialy eny andalany eny any anatin'ny onjam-peo rehetra any de tsy mba mandiny tena momba an'izany mihitsy hoe andray matoa président indraindray ohatra ny malay-panahy mihitsy eritrehitra hoe izy io ve zany tena natapenany mihitsy ny sofiny na izy io ve zany ohatra nefa tena mamono an'le eritreriny mihitsy de raha olona manko mamono eritreritra zany de mazava ho azy incapable mametraka amin'ny fanontaniana hoe s'interroger zany mametraka fanontaniana amin'ny tenany hoe misy an'izao sy misy an'izao de zany zavatra rehetra resahany zany ve de tsy mba mahatonga saina an'Andriamatoa filoha ahoana marina moa zany ty zavatra ty izay le teneniko anareo satria ny antony angeny tena marina ao anatin'le rehetra resahany zany
sary mihetsika ho any betsaka e, sary mihetsika ny betsaka na ninona ary dia indray ny fanamariana manaraka poto zay ange dia tonga ny fiarakatikatra avy any amin'ny ministeran'ny fahasalamana nitondra fanafody maro teny amin'ny AGRA e. Fa efa mba hibetsaka ihany zay hoe nisy olona naratra, nisy olona tahaka an'izao. Asa raha tadidinareo ty zavatra ty, ndrasy fa resako anareo ty zavatra ty. Nisy fotoana tamin'izay nisy lozam-pifamoivoizana ny tranga tany Ambanja, tsy Ambanja fa tetezana ohatrany hoe sur la RN6 zany tany akaikaikina Ambanja tany raha tsy diso ahako. Dia nisy accident be zay. Namoizana ain'olona maromaro ihany koa dia le olona naratra zany nivacuena haingana taty Antananarivo Mbintsoana Efson. Fa nevacuena taty Antananarivo zany efa tsy niandrotry n'ile accident fa ohatrany hoe le lendemain an'iny tamin'ny 2014 angamba nisy Mbintsoana Efson. Tany ho any amin'ny faraparany 2014 zany no octobre na novembre 2014 fa tadidiko tsara. Nisy namana mpanao gazety moa namony mamany tao anatin'iny lozam-pifamoivoizana iny Mbintsoana Efson. Fa zao efa nampidirina tany amin'ny hôpitaly Manarapenitra aloha dia avy eo nafindra taty amin'ny AGRA fa tsy mba nisy fanafody tany amin'ny ministeran'ny fahasalamana zany mahatonga e. Nefany oui, ary tamin'ireny aza nomenimena le namana mpanao gazety amin'ny faritra avaratry ny Nosy iny zay mifampiresaka taminay aza dia hoe tsy nisy an'izany netohany zany akory tamin'ireny manko le hoe etohanao raisin'ny fitondram-panjakana en charge ohatran'le tamin'ny omaly iny raisin'ny fitondram-panjakana en charge ny fitsabonan'ny marary dia nalefa taty amin'ny AGRA napiakarina taty Antananarivo zany ny olona naratra satria hoe aty mba akaiky ny fitondrana fohy be fa tsy nisy fitaovana tonga avy any amin'ny ministeran'ny fahasalamana zany mbola tsy netohana akory aza tamin'ireny fotoan'ireny ny fitsabonan'ireo olona ireo. Dia zao ara ny fanamarena tiako apetraka na ninona on est rien de temps tena aingana be karazan'ireny takany efa nomanina dia nomelo reny hoe vao mitranga le zavatra tonga dia mailaka be le katikatra mitondra ny fanafody makeny amin'ny AGRA. Tsika nge mahay ihany lenteur administrative, tsika nge mahay ihany na maika toy inona aza ny tsika na raha-pahafatesana toy inona hoe fa hoe question de vie ou de mort toy inona aza ny tsika. Dia hoy ahako Mbintsoana Efson hoe mbola mitarazoka ihany vao mamoaka fanafody zany ohatran'izany raha tena maika zany zao ny fitondram-panjakana dia mivoaka aingana nge le hoe vola andraisana en charge an'le marary fa fantatrao tsara reny fa mbola gymnastika be mbola makaiza dia tsy mivoaka mihitsy aza ho any sasany fa ty tahaka ny hoe fa miomana ny katikatra mbola marary mbola tsy tapotra tafiditra eny amin'ny AGRA daholo ny katikatra ministeran'ny fahasalamana efa vonona eo hoe mitondra fanafody be dia be dia tsy mametra-panontaniana amin'izany ve tsika efa nomanina ve tsy efa nomanina ve zany le katikatra nomanina meloka hoe vao mitranga ny loza dia efa iny alay-panany tena metra raha mba hoe 2, 3, 4 heures taty aoriana vao tonga le fanafody dia hoe iny ny filoham-pirenena fa tonga teny an-toerana dia nanome ordre izy hoe amoe fanafody divite da fanafody reto olona reto fa na hoe ny andro aliny aza certainement raha-panjakana ny resaka ministeran'ny fahasalamana ny resaka tsy maintsy mbola makary ao anatina fotoana elaela kely vao tonga le fanafody na ohatra zany hoe tena mba nanome baiko zany ny ministeran'ny fahasalamana na ny filohan'ny repoblika hoe na ny prime ministre zany hoe avoa aingana amin'ny fanafody sabory olona fa hatramin'izay koa ny eo Mbintsoana Efson tsisy an'izany hoe avoa aingana amin'ny fanafody zany fa dia hoe etohana fotsiny fitsabonan'le olona fa ty hoa tena nisy hatramin'ny fanafody mihitsy dia zany ve dia tsy ampametra-panontaniana tsika ary mpiaino an-tsaina dia tsy ampametra-panontaniana tsika ve zany resaka zany y a trop de coïncidence zany be loatra zany le fifandrifian-javatra hafahafa tsy eritreretana ka nina moa tsy alay-panahintsika hieritreritra hoe somary hafahafa ihany ray aloha le général Florence Rakotomanina ny teneniko anareo teo na ninona ny tsy tratra le izy ara raha le fanolokalokana hoe filokalokana hoe tena hoentitra io faharoa na ninona ny tsy tratra le olotsotra so dia mba tsy olotsotra no nitondra an'le izy fahatelo na ninona nitaoriana ny fialan'ny filohan'ny repoblika mivady zay vao nipoaka le grenade ary faefatra na ninona ny aingana be mifatongavany lay fiarakatikatra ny hoe ministeran'ny fahasalamana nitondra ny fanafody
Hafahafa nge zany. Ary fahadimy naninona tamin'ny herinandro nefa nandeha le resaka hoe nisy grenade vaky tsy hita zany nisy grenade tsy hita zany isa 3 avy any amina toby miaramila. Isa moa ny afaka manana accès am'zany toby miaramila zany hoy y a trop de coïncidence maromaro loatra le fifandrifinjavatra hafahafa ka tsy atonga antsika alay-panahy eritrehitra hoe so de mba ihany tena ninona koa ny premier ministre lehibe ny gouvernement tsy miandry valinao enquête mbola tsisy enquête mandeha tsisy nino da avy hatrany de mahita coupable de fa zay mihitsy le stratégie le mpitondra fanjakana hoe atao ve mpanohitra politika atao ve lilson io atao ve le olona tsy tia fanjakana fa maninona ny olona tsy tia fanjakana avy hatrany raha tsy tia fanjakana moa izy mbola coïncidence koa zany raha tsy tia fanjakana naninona ny tsera jonary mampianina ny vizeny nareo le olo manakaja isan-karazany reo ny vizeny na vita natafitra ny grenade iny de manière ino moa izy teo invisible ve tsisy nahita ve izy tao anatin'ny mahamasina de tsy avita andeha anafika andreo olo reo raha ohatra ka tena nisy zany fa tena mazava ho azy fa tsy le olo manakaja ny vizeny de inary ny antony vizeny olo tsotra mitsoana evson mila manao sorona ka afaka tsy naboaka ny tao mahamasina raha mila manao sorony fa raha te ikendra le mpitondra fanjangana de tsy maintsy le mpitondra raha te ikendra hoe tiana ratsy endrika an'le fitondrana de tsy maintsy le mpitondra no nikendra iny inona ary zany manazava hoe tery akaiky ny sehatra teriny napoaka le grenade nanina so anaty vahoaka be teo any angemby intsona so azonao metra-pantanina daholo ange zany rehetrarehetra zany y a trop de coïncidence zany atongatsika tsy atonga atsika alay-panahy metraka an'izany fantanina rehetra nambaratsika izany ka ny any tiako apetraka de ny hoe voalohany indrindra aleo andeha ny fanadiadina ary ataovy amin'ny fomba matotra zay fanadiadina izay de aleo valiana daholo zany fantanina rehetra mipetraka tsy ahitam-balany zany de zay vao mitire conclusion ianao hoe ianona na ianona ny responsable tsy hoe responsable fa ny auteur na ny tompony andraikitra iny fa ny responsable direct ny sécurité de tokony alany eo amin'ny toerany za aloha zao de efa zay ngamba no mety mba ahafahako minomino ihany hoe mba leader zany président de la république mitondra atsika zany raha mba ho sa izy ka hoe hanala ny général Florence Rakotomany eo amin'ny toerany fa izy sady ny lokaloka ho ihany premier responsable amin'ny fandriam-pahalemana eto Antananarivo renivohitra c'est bizarrement il se fait petit mangingina nge izy tsy miteny raha en temps normal ave tsy efa mipotrapotra tamin'ny anao manjery rehetra indray général Florence Rakotomany hatramin'ny malina katy fa maninona ary izy ny toa tsy niteny de le mpitondra fanjakana moa de taka ny mahazatra foana ihany de dokotera aorinan'ny fahafatesana foana naninona tsy nahy nysorokany zany fa efa maratra ny olona zay vao miazakazaka tonga taka ny mahazatra foana taka ny mahazatra foana de tokony mba mametra-pantaniana mangy aherira jonary mampiany hoe maninona ka izy no be raha ohatran'izao foana ny ny fitondrany ny mondahany zany be raha zany hoe maro loatra le fandatsahan-draha filatsahan-draha zay miseho ho any régime raha jonary mampianina fa izy oa tsy mitsara tena izy tsy afaka mametra-pantaniana mba mandinika ny tenany mihitsy no anatin'izany tranga izany apetrao daholo zany fantaniana rehetra nambarako zany zay le tena keo en toute objectivité en toute lucidité fa za entin'ny fankalana fotsiny de anelitsao hoe ianona fa tsy mba afaka za mino fa tsika vahoaka olo tsotra afaka mandinika tsara afaka tsy mila mandinika be manam-pahaizana be tena hoe spécialiste anao enquête mihitsy anao enquête policière mihitsy anao amin'izany hoe enquête criminelle mihitsy anao amin'izany zavatra teneniko zany fa zany fantaniana tsotra rehetra zany inge ny olo tsotra zany fantaniana petrako zany inge ny olo tsotra rehetra mametraka n'izany fantaniana zany daholo fa maninona zay tsy mahita valiny ianao ary ny farany indrindra tiako asiana fanamariana tao anatin'izay resaka izay
teny hoe raha ohatra zany ka iny ny zavatra nitranga tamin'iny omaly iny ka rehefa niteny Rajaonary Mampianina hoe tsy andefitra tsy azo ekena intsony tsy mba nahita ve nareo zany ohatra hoe réunion d'urgence be ny convoqué ny filohan'ny république ny alina iny ihany ohatra tsy mba nahita ve nareo zany hoe akoatran'ny fitodidodona tany amin'ny AGRA sy fomba fanao mahazatra na tiana na tsy tiana misy ny maha récupération politique azy fa maninona raha mba hoe ny convoqué d'urgence an'ireo responsable ny sécurité ny filohan'ny république ohatra non na hoe un conseil des ministres exceptionnel urgent ohatra taka ny fahita ny ivelany rehetra reny fa rehefa avy namangy marary izy de lasa nodisoma tsara natory tany atokantranony zany nge le teneny koe tsy mainka hitady marina le fitondram-panjakana ary tokony mba ahitana zany hoe inona mba mikofokofoka ianao zany mba manome assurance ianao zany ny vahoaka hoe io fa mandray ndraikitra le président akoatra ny fitsaboana tokony hoe zany hoe farafaratsy ny filohan'ny république mba nanome consigne nandritra ny fitenenany hoe amafisana ny sécurité de hoy ako milaza aminao zany ahoana moa zany tonga de azahoany le mpitondra antoka fa hoe taoriana amin'ny mahamasana de tsy zavatra hitranga intsony ka tsy zavatra hosorohana meloha intsony mba nahatonga n'izany hoe filohan'ny république mba nampivory ny responsable ny sécurité ohatra mba nikofokofoka nanao conseil de ministre maika ohatra na zany ange le zavatra tiako teneniny zany hoe akoatran'le teny amin'ny AGRA zany de nijanony eo ihany ny fihetsika ataon'ny filoham-pirenena momba n'indraraha iny nefa vita fa mifamangina ihany ny adidy tsy mba mieritreritra ve sao tokony raha tena zany hoe tena misy acte de déstabilisation idiscréditena an'le mpitondra fanjakana araky ny teny mahafaly sy olona andasana Olivier de iza milaza nareo fa hoe teo Mahamasina ihany nataon'ny olona anao discrédit amin'ny fitondram-panjakana afaka nanapoka koa izy tena nalakely nanapoka izy tany amin'ny province rehetra tany ohatran'ireny ataon'ny mpitondra fanjakana ny ivelandreny mitranga ny fanafiana tany a Bataclan tany a Seine-Saint-Denis tany a Frantsa tany dia ny zavatra nitranga de zao nanao réunion d'urgence François Hollande ary namafisina ny sécurité tamin'ny toerana rehetra mihitsiny no mafisina le plan Vigipirate no mafisina daholo ary tonga de hoe ny zone rehetra ry sensible tonga de amafisina daholo fa tsy hoe ny tao Bataclan de azo antoka fa tsy hanao zavatra hafa tsony le terroriste ny tao Bataclan ihany nataony de nijanona teo de tokony mba ohatran'izany ihany koa ny taty amintsika hoe marina fa nisy mipoaka tao Mahamasina de tokony mba mailo zany hoe amin'ny toerana rehetra ivorivorin'ny olona na amin'ny toerana rehetra sensible tokony amafisina ny sécurité mba manao réunion d'urgence andre matofilo mba manome image amin'ny olona hoe le président il bouge il prend les choses en main il prend les choses au sérieux non tsisy an'izany rehetra fa de avita ny teny amin'ny AGRA de lasa nody izy mivadina natorany lamindamina prime ministre navelany teo de izy lasa hoe milamindamina io zanona kely angamba ozy nareo mpanao gazety mba miandry ny prime ministre izy lasa comme si de rien n'était hoe nadidy fotsiny de mipotra eny amin'ny AGRA zany rehetra zany tsy maintsy mametra panontaniana ianao na tianao na tsy tianao hoe alay-panahy ianao eritreritra hoe sao de mba tsy mitombony zany zavatra mitranga izany sao de mba tokony misy ihany zavatra samihafa mba hodiniana amin'ny fotsy miangatra anaovana conclusion alohany anaovana conclusion plutôt amin'izany tranga izany fa tahaka ny hoe tsy de maromaro ihany zany asiana fanamariana aloha mby nitsorana efisaony hoe ny ben'ny tanàna na Antananarivo renivohitra dia nanapa-kevitra ampisaona ny sainam-pirenena ny saina ny pirenena zany sy ny mari-pamantarana ny tanàna na Antananarivo etsy amin'ny hôtel de ville hoe ho mariky ny fiaraha-miora zany sy ny fanohanana an'ireo
miarambona tao anatin'ny loza tetsy loza namoizanain'olona moa zany sy naratranain'olona tetsy mahamasina iny mba andrasana zany hoe inona no fietsika avy amin'ny fitondram-panjakana Benjaoana Everson satria ny zavatra misy de ny hoe ny prime ministre ny teny tsy voatery manao fisehoana manokana fa rehefa mirodorodo any de fa mariky ny fitiavan-tanindrazana zay de gaga ny tena tsy atopoko tsy ny firodorodona makany amin'ny loza mihitsy ny mariky ny fitiavan-tanindrazana fa mandeha ho azy zany naturel zany efa amina mpitondra anankiray fa mariky le mariky le fitiavan-tanindrazana Benjaoana Everson de ny fisorohanao hoe tsy tokony hisy loza mahazo mipiray tanindrazana aminao tahaka an'izany ary le compassion zay ny tsy ampy am'le mpitondra tsy hitanao taratra mpitondra mihitsy zany ohatrany hoe manao adidy izy de iny zany fa mandeha manantona de mitsabo de mandeha fa prime ministre any Beroro fa hitanao tsy tsapanao mihitsy zany hoe misy compassion ahoana moa zany incapable na compassion zany ohatrany hoe fiara miombona alahelo zany mpitondra fanjakany satria raha tena miombona alahelo manko anao mba misy action mifanaraka am'izany ataonao indrindra moa fa hoe fitiavan-tanindrazana na le fitiavan-tanindrazana raha ametraha-pantany fatany ve ny dikany fa fitiavan-tanindrazana nge raha tianao ny tanindrazana tsy hoe tanindrazana foana ny tianao fa le vahoaka ao anatiny ny tianao Benjaoana Everson de ny fitiavan-tanindrazana de midika Benjaoana Everson fa le vahoaka no arovanao tsy ho tratrany zany asan-dahalo zany any amin'ny faritra atsimo tsy ho tratrany asa fampiororana tahakan'izany ety Antananarivo zany ny arovanao le vahoakanao raha tena tia tanindrazana anao de arovanao amina danger isan-karazany tahaka izany iantohanao ny fiarovana ny olona sy ny fananany zany ny adidinao amin'ny mampitondra anao filohan'ny repoblika omena ny voninahitra rehetra fa hoe filoha faratapo ny folo alin-da de menatra ny tena Benjaoana Everson tena menatra ny tena ary mba mampametra-pantanina mbola tsy menatra ve le mpitandro filaminana ny lahatra tamin'ny omaly Benjaoana Everson eny Mahamasina moa zany atsika nampiranty raha tiana fitaovam-piadiana fa tsy any amin'ny dahalo quelques jours alohan'ny fanamarianao ny fety-pirenena za moa tsy teny hoe fetin'ny fahaleovantena satria tsika aloha zao on est tous sauf indépendant tsy manana fetin'ny fahaleovantena zany tsika mbola resaka eo moa rehefa aveo fa amarana nyty resaky ty de tokony ametra-panontaniana zany tsika Benjaoana Everson tokony ametra-panontaniana zany tsika ao anatin'le izy hoe milahatra tsy nisy toazy de tena manao parady zany mihitsy mbola efa zay parady militaire mihitsy mpitandro filaminatsika reto ny fitaovam-piadiny mahavitan'izao io fitaovam-piadiny fa maninona zany tsy ampiasaina amin'ny dahalo na va iranty raha tiana sisehosehony eo amikanjan'ny Mahamasina fotsiny ihany ny fitaovam-piadina sy le mpitandro filaminana be de be miazakazaka moa de miazakazaka efa nisy hoe inona indray moa ty izy teo indray le hoe zavatra niavaka tamin'ny omaly de ohatrany dimirindra nataon'ny miaramila zay miaramila sa zandary tsy fantatra zany hono zany ny tena mba nampiavaka ny 4 ny volana jony fa nga hoa dimirindra noho ny tedavina mpianatra fa nga hoa le hoe avy any amin'ny académie hoe 38e sy 39e promotion any académie militaire fa nga hoa dimirindra no andrasana amin'le mpitandro filaminatsika fa tsy ny andeha amony dahalo ametraka stratégie na sécurité mba matotra tena misy décalage be mihitsy ny atsika zany fisehosehoana atao an'le filoha faratapony folo alin-da zay ny tena imatimatesany ny mpitandro filaminana rehetra fa tsy hoan'ny vahoaka nous n'avons rien compris zany ny tena on n'a rien compris mpitandro filaminatsika koa zany tsy nahazo resaka mihitsy ka eo amin'ny mason'ny filoham-pirenena de tena mizitizity miparady fa rehefa tena andrainy andraikiny am'izay eny ambony kianja de aotra sisy de tsy mahalala menatra hoe atao anatin'izay lafiny zavatra izay zay ny any mba tiako ametraha-pantaniana atao anatin'iny raharaha zay nitranga rehetra omaly iny fa manamafy any mamerana foana ny tokony handraisa ny filohan'ny républicaine ndraiky trakana anesorany mba hidemontreny zany pour une fois mba indray mandeha fotsiny ndray andray matofilo mba asehoany mampitondra anao mba asehoany mampitantana anao esory le tompony andraikitra tsy navitany asany raha izay de faharoa mitaky mihitsy ny afaran'ny enquête hatramin'ny farany fa raha mbola atao ohatrany tamin'ny 25 janvier sy ny tamin'ny ambony rehetra isaky ny misy loza fanafiana sy ny sisy io de aza manantena fa hiverina foana zany isaky ny fety eto amin'ny firenena
raha tsy nga hoe mety amin'ny filoha io misy sorona lava isaky misy fety tao anatin'ny fitondrana io zay ndraiky ka tsy mifaka ambintsona fa raha tena tompona ndraikitra amin'ny filohan'ny repoblika dia tsy tokony avela ho impuni ny trangan-javatra tahaka an'io ary ny tena marina ny taken'ny vahoaka fa aza anaovana saritsarinady na antony anaovana règlement de compte politique indray hoe ndao tonga dia ny mpanohitra no enjehana amin'ity dia amorona zavatra eo ianareo afana miampanga le mpanohitra tsy tahita manko zany zay tena anenjehana ny sénateur Lilson fa ohatrany tena tsy mipasy any amin'ny opinion publique ty flagrant délit mampimety dia ndao indray aloha amoronana zavatra hafa indray dia lazaina fa izy avy hatrany ny tompona ndraiky dia mazava ho azy ny pikaraha-manady amin'ny présidence dia manaparitaka le Lilson dia tsy tahotra tsena dia tsy misy once na preuve akory ahafahanao milaza an'izany dia tonga dia ndao atao hoe Lilson rangany tompona andraikitra amin'le izy dia efa lamintsika rehetra amin'izay fotoana izay dia mbola amin'izay mba tena justifie tsara satria tindray mitoraka ty manko tsy nakasika an'le vahoaka zany ny saika nanenjehana ny sénateur Lilson dia tsy mahazo ny sympathie an'le opinion mihitsy le mpitondra fanjakana manenjika ny sénateur Lilson vao mainka raha hitanao hoe règlement de compte politique andao indray atao any amin'le tena mahavoan'ny vahoaka tena namoizana in'olona solona ratra maro mihitsy no iampanga associena ny anara Lilson dia amin'izay tena diabolise tsara mihitsy izy ao anatin'le ifototra aminareo ane io mpitondra fanjakana fa sao dia mieritreritra hitondra mandrakizay ane nanao an'izany daholo ane zay teo fa niala teo amin'ny fitondrana ihany zay ny teneniko hoe sao dia mba fotoana tokony anaovana examen de conscience zao amin'ny vanim-potoana tahaka izao aleo andeha ny enquête aza tonga dia mihazakazaka mamantsika amin'ny azo fijaliana ary premier ministre lehibe ny gouvernement fandraso ny fanadihadiana raha tsy hoe ianao anga zany ny fitsarana mpitany filaminana mpanao enquête ny rehetrarehetra tonga dia ianao daholo dia efa iny verdict navoakanao maly iny hoe coupable ny opposition dia gaga ny tena ao anatin'le izy fa aloha andeha ary ny tena marina ny tetavin'ny vahoaka fa tsy saritsarina marina anaovanareo fanenjehana raha politika an'izay tsy mitovy hevitra aminareo fotsiny ihany fa vao mainka hitsarany ny vahoaka anareo zay sarika ny saitsika amin'ity resaka fohifohy izay ataoko manaraka ity mikasika ilay hoe fety ny 24 ny volana Jona fety fankalazana ny fahaleovantenantsika raha sitrakareo raha mpitsika mbola anao commentaire ny kabary nataon'ny filohan'ny repoblika iny satria ho alefantsika hatramin'ny horonampeo moa zany ny kabary zay nataony teny avoloha iangany zay famakavakatsika zay raha isika tsirairay ny resaka nataony fa amin'ity androany ity mba te interpeller antsika rehetra amin'le hoe move fantatsika ny tena dikan'ilay hoe fetin'ny fahaleovantena iny 24 ny volana Jona iny fa na ny fampiarahaba hoe arabaina fa tratra ny 26 juin raha ohatra ny efa somary mahasadaikatra ihany ny firariana soa dia hoe mirary soa mba hanao fety mba ankalazam-pilaminana n'izany 24 ny volana Jona zany tsika rehetra fa le tena alaim-panahy ina moa zany le tena mpametraha-panontaniana dia hoe sarotra ny fampiarahaba hoe arabaina fa tratra ny tsingerin-taona nazahoana ny fahaleovantena fa saritsarany loatra le fahaleovantena tsy saritsary ny intsony akory azy fa tena tsy misy le fahaleovantena ambinjoana efson ity tena zavatra nanaitra ary nandratra fo aloha fa tsy hafenina le izy ny andro 24 ny volana Jona fety ny fahaleovantena zany hono ny taratra ahitanao zany hoe tena mba mijoro le firenena anankiray akoatra ny sainam-pirenena nira-pirenena dia ny televizion pirenena izay tokony hanindraindrany zany fety ny fahaleovantena izany dia ahoana morom-piaino ajaina nalaiko sary mihitsy moa le izy mba hoporofo fa tsy hoe zalalatiana ny mandainga fa ho anatin'ny andro ray manontolo ankalazana ny fety ny fahaleovantena dia mandrangaranga ny televizionna malagasy logoany francophonie franchement tsika mankalaza ny 24 ny volana Jona lazaina fa hoe fety ny fahaleovantena logo amin'ny francophonie no mipetraka somatsara eo amin'ny televizionna malagasy maraina mandra-parivony any asa moa amin'ny andro hafa rehetra mipetraka eo foana ve iny fa hitako kosa particulièrement hoe tena mahatafotohina le izy amin'ny andro anankiray izay mba hankalazanao an'le fahaleovantenanao anaporofona hoe ny antsika kobakambava fotsiny le fety ny fahaleovantena atao ohatra ny mpilivava mahazatra zany hoe fety ny fahaleovantena ny 26 manao arendriny fampiarahabe zareo manao fety be misakafo eny avoloha manao parady be ny miaramila fa mba azosika ve ny dikan'le fahaleovantena
rehefa mbola ny logo an'ny francophonie ilay tany nanjanaka atsika tamin'ny fotoan'androny. Raha ohatra zany aza ohatra n'Andriamatoa Erajonary Mampiana efa nihevitrevitra mihitsy any teny an'izay tegniko zay. Ka izy manko rehefa tena miteny izy zany de amin'ile izy ohatrany somary mitory-teny iny rehefa miteny de mihevitrevitra mihitsy izy miteny. Fa raha ohatra ny somary le manao anazy ohatra ny somary scandalisé izy zany rehefa miteny hoe de ny fanenjehana mora mandrava fa sarotra ny manarina de somary mihevitrevitra izy amin'iny fotoana iny. Na ihany koa izy rehefa te somary critiquer an'le détracteurny zany na hoe anakina an'le mpanohitra azy le mitondra resaka manohitra azy. Mihevitrevitra mihitsy de ohatra n'iny mihitsy ngamba zany tokony réaction-ko miteny an'izao teneniko zao hoe le firenena nanjanaka atsika taloha marina fa tsy voazanaka arabaky teny tsony angambitsika amin'izao fotoana izao fa le fandraisantsika amin'ny francophonie nge mazava be fa mbola dicteny zareo vahiny mbintsogana efson ny frantsay eny te azo tombony amin'io fa tsy tsika malagasy ny mitondra inona ho atsika le francophonie mbola tsy voavaly ange zany fantaniany zany hatramin'ity androandroany ity ho atsika vahoaka malagasy. Ny atsika aza ny manaraka ny arenatsika sy ny fananatsika sy ny volatsika aza manaraka andanina vola be hanaovana le francophonie. So de isy teny amiko ndray ka ny lalana angery lalatina azo tombony amin'io daholo de zako ny teny nga voatery miandro francophonie vao hanao lalana. Zany lalana zany nge adidi mpitondra fanjakana asany andavanandro nge zany mbintsogana efson mamboatra fotodrafitrasa zany nge tena ao anatin'ny asany mihitsy. Ty fitondrany tengeny tsy manana programa ka lasa ohatrany hoe misongadina rehefa manao lalana izy fa raha fitondrana manana programa tsy tokony isehosehona kory zany fahavitan-dalana zany na fanamboaran-dalana zany. Kaza miteny amiko mihitsy hoe fanamboarana fotodrafitrasa villa tsara tare voara moa résidence voary aria ndotapenaka sy ny lalana tsara tare aria tsara sotra mankany vatony atao hoe reny ny aki hoe zany hoe zavabita de hoe retombé na zavatra tsara ho atsika amin'ny francophonie fa zany azo atao foana na misy na tsisy amin'ny francophonie. Maninona raha au lieu de manao résidence tsara tare ho amin'ny mpanan-karena ianao raha manao ohatran'ireny karazana HLM reny ho an'ny vahoaka tsotra zay tsy manan-ki alofana. Any ange zao tokony jerevana resahana daholo zany mbintsoana efson de iny ianao fa ireare fa manana ny fahaleovan-tena fa logo amin'ny francophonie lay tany avy nanjanaka anao ny asehoanao amin'ny télévision malagasy zany kosa ve tsy révolté anao any kosa ve tsy atohina ny fonao sy lembe fa tafahoatra kosa tafahoatra ny azo ekeny zany. De mankalatsika ny fetin'ny fahaleovan-tena ny dokadokafa amin'ny filohan'ny repoblika tompoko hoe mankalaza ny fetin'ny fahaleovan-tena tsika de hoe nanaiky ny FMI ara-iasa amitsika mbola le vahiny any ivelany any zany afaka ny annexe be zay mbola nanaken-dany le firenena vahiny anao ihany zany ary mateo ianao afaka ny annexe be nisy condition napetrany tsy maintsy narahanao tao mbola tsy maintsy eo ambany vahoan'le sehatra resam-pirenena ihany ianao zany nefa zany mba izestiava amin'ny filoham-pirenetsika anatin'ny fetin'ny fahaleovan-tena de tonga sainina hoe le fahaleovan-tena mihitsy zany tsy azo an'le mpitondra ny dikany ahoana moa ianao ny eritreritra fahaleovan-tena satisfecitany FMI no iaraban'ny filoham-pirenena tena zany hoe avy any amin'ny vahiny logoan'ny francophonie ny hitanao amin'ny télévision malagasy. Télévision malagasy zay nitranga ny loza be tetsy Mahamasina de tapahany fampitana amin'ny vantana inimaginable mihitsy zany satria tsy tiana ho hitan'le vahoakany amin'ny faritany hafeny penina le raharaha tena tsy azo ny saina eritreretina mihitsy fetin'ny fahaleovan-tena ny resany andro vitsivitsy tao alohan'izay menao sinoa ny tany any Somamanina misy le mpanao caricature iny moa amin'ny gazety mbintsona efson de nataony sinoa Mahamanina mihitsy nefa zany hoe tovonana inona zany le Somamanina sinoa Mahamanina satria fa tsy taninao gasy tsony tsy fa soa Mahamanina anao tsony fa sinoa zao manina amin'le isika io marina ne zany de zany ianao milaza manana fahaleovan-tena ny zavatra rehetra miroborobo eto amin'ny firenenao de vahiny daholo milaza ianao fa manana fahaleovan-tena ny taninao any Marivoay vao netitsika teto vao tamin'ny Zoma zany menao any sinoa manana fahaleovan-tena nefa ianao am'zany sinoa ny manjakazaka menao any sinoa ny taninao
de mitonona ianao fa manana fahaleovantena. Gaga nge ianao mbintsona izao e. Karana amin'ny manjakazaka, ny sinoa manjakazaka, ny tany etsy amin'ny poasara vao niresantsika tamin'ny zoma ihany koa lasa ny teratany sinoa. Trany amin'ny fitsarana any tsy inona ny tanany de mitonona ianao fa mahaleo tena. Za de momba an'ireo olona zay niteny hoe le fampiarahaba hoe arabaina tratran'le fahatsiarovana amin'ny fahaleovantena nge ohatra lasa mandatsany le vahoaka malagasy. De ry zareo menakavy mihinana eo ambonin'ny alahelin'ny olona misakafo tsara tarehy hoe ny hôtel Colbert mihitsy ny nanao an'le sakafo. 3000 invité teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha. Hoe na ena moa nisan'le invité de zay nizy estiavana na ena arivo. Tamin'ny voalohany 4000 de lasa 3000. Fa ino za afaka tsy nanao mihitsy nge bitsorana evso. Afaka tsy nanao mihitsy satria mbola tsy ao le fahaleovantena. Ary le olona invité nge sao de venao fa malagasy no mifety mbitsorana evso tsia. Le fizestestiava amin'ny filoham-pirenena ve hoe nomena afo manga daholo inisan'ny distrika de zay ve no itenenana hoe mifety ny fahaleovantena le vahoaka malagasy na le firenena malagasy. Fa iza moa nareo no tena miara misogany sy miara mifety ny Iavoloha mbintsona evso. Mbola maso vovahiny nge mibetsaka e. De reo miara misaika amin'ny fitondram-panjakany. Député manohana azy, ny sénateur manohana azy, ny filohan'ny androm-panjakana, reo miara-miara dia amin'ny fitondrana, mpikambakambana any anatin'ny cabinet ministerany, reny nge misakafo eny mbintsona evso e. De zay mba mahay misolelaka amin'ny fitondram-panjakana. De nareo no mizaozao fa hoe mihinana sakafo tsara tarehy eny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha. Fa inona moa zany tsy fandatsana ny vahoaka malagasy eo anatrihan'izao tsy mihinana ve? Misy tsy mihinana nge ny andro 4 ny volana Jona. Zany hoe mbola tsy manana fahaleovantena izy satria na sakafo hoany aza ty. Ahoana moa ny eritreretan'ny fahaleovantena mbitsorana evso na ny sotro arapany na ny vary ray sotro arapany aza tsy misy. Tena teneniko asa ratsapany zareo. Milanjany zany hoe fetin'ny fahaleovantena izany raha tena ho atao le hoe fetin'ny fahaleovantena. Raha tena ho mariana zany le fa mazava ho azy fa tsy misy le fahaleovantena mbintsona evso. Zany ohatra rehetra resahako atsika zany ve tsy interpeller atsika hoe mbola tsisy ange le fahaleovantena. Raha mbola mahantra ny vahoaka tsisy zany fahaleovantena zany. Raha mbola miankin-doha amin'ny firenen-kafa any ivelany vahoaka tsisy zany fahaleovantena zany. Raha mbola ny satisfait sitan'ny FMI no idokadokafany sy reharehan'ny filohan'ny repoblika tsisy ny fahaleovantena. Raha mbola mikemondeha ny atsara-panahin'ny vondrona Europeanina vao afaka ao anatin'ny annexe B nefa zay ny mba bilan positif hoentin'ny filohan'ny repoblika de mbola tsisy zany ny fahaleovantena. Tilière Madagasikara ase ozy ny fiandrianana ho ny filohan'ny repoblika. Fiandrianana amina ahoana nefa ny teratany sinoa ny avelanao manjaka eny amin'ny tanin'ny malagasy. Raha mbola ny sinoa ny manjakazaka de tsisy ny fahaleovantena. Ary raha mbola momba ny sinoa ny mpitondra fanjakana fa tsy momba n'le vahoaka malagasy de mbola tsy mandeha zany lay fahaleovantena. Mbola tsisy zany le fahaleovantena. Raha mbola tsy mihinana safin zany hoe mihinana kavoky ny vahoaka malagasy maleo tena ara-tsakafo zany nge le fahaleovantena, fahaleovantena ara-tsakafo, fahaleovantena ara-toekarena, fahaleovantena ara-bola, fahaleovantena ara-pisainana indrindra. Fa tsy mbola ao ihany le mbola voazanaky ny fanjanahantany tamin'ny fotoan'andro mbola voazanaka ara-tsaina de logo an'ny francophonie ny aseho an'ny télévision malagasy tokony ampiseho voalohany an'izany hoe fireharehana amin'ny fahaleovantena izany fa logo an'ny francophonie no mitranga eo. Ery ambony à gauche logo an'ny le fankalazana ny 20 ny volana Jona, ambony à droite TVM, logo an'ny TVM, ery ambany à droite logo an'ny francophonie. Miala tsiny miala fondra fa zany sarotra ny eritreretina amin'ny fahaleovantena ny firenena ao anatin'izany. Ary ho ana-mpitondra inconscient tahaka an'izany ka miara misakafo migalabona eny amin'ny fetim-pirenena eny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha. Fa hoe mankalaza hono zany ny fetin'ny fahaleovantena miaraka amin'ny maso ivovahiny, miaraka amina zareo mpiara-misaika ao. Eo ambony ny fantrany vahoaka malagasy de mbola tsisy zany ny fahaleovantena. Ny ambin'izay resaka ny betsaka fa tsy misy zay. Ary ny tena matafitoina de ny tsy fahatsapany ny betsaka amintsika koa hoe inona le atao hoe fahaleovantena mariana isaky ny 20 ny volana Jiona tahaka ny natao iny omaly iny. Natao ampetreretana izay fa de zay no ny afaran'ny resako tamin'ity mini mena fotoana lava isika ambintsona evso am'izao maraina izao mahery 5 minitra 7 minitra ny amin'ny
raika amby folo ora avelako isika iaraka ambentsogana so anaty ny fandraisana ny antso antarby ao am'izao maraina izao hitondranao faneho-kevitra mikasika an'izay fa makafaka an'izay na mikasika ny zava-misy rehetra ihany koa. Miarahaba tompoko. Ino tompoko? Miarahaba ny filefany. Miarahaba malagasy mankita ny fetim-pirenena. Amiko le hevitry andalatsena teo. Miaraka ory amin'ireo le fianakaviana nanaty tamin'ny mary ary mankahery andreo mbola nanany maratsy andreo soa. Ny faneho-kevitra tiako avoaka dia ny filoham-pirenena izay nifandimby teo dia tsy misy nitazona amin'ny teniny hoe mba misy aka mba mpiangaviana aloha tonobazeko mba mety any amin'ny site nareo raha ohatra misy zany na tsy fantatry fomba azy hoe ren'le kabariny firenena ireny mba tokony ho azo ny olona tsotra zany afa tena hevitry manko dia ahafahana manao montage hoe ity zavatra niteneniny tamin'izao daty ty indray ny zavatra niteneniny tamin'izao daty ty ny zavatra miseho amin'ny firenena mba ahafahana hoe izy ihany no saina ny contre-tirany tenany zany ao anatin'ny fanabeazanatra sorabetaka. Ia, iany ary mankasitraka amin'ny faneho-kevitra andrasantsika ny antso manaraka 020 24 644 90 efa malalaka. Miarahaba tompoko, menanao avy hatrany fitenenana tompoko. Allô. Tompoko. Sakony fetiny fahafahalelovana zany. Tena mba mampagaga tokoa aloha fa raha miveren'ireny sary tongasy nareo raha sapasalamiko mamivery dia mandinika dia tsy mila rehetrarehetra fa dia nanina tokoa hoe président gasy dia nareo président fa dia bebe le fatin'olona rehetrarehetra ireny fa tonganisa koa le hoe silence de la mort fa dia tonga dia mikatitany nareo ary le ohatrany hoe bomba tao mampasiny na mino fa elo reny zavatra eny no napetraka tao fa zavatra tsy hoe voandrao fa entiny anaty fetany fotsiny mila dia tena le zavatra fa mba mangataka avao président mangataka aloha reto fomba be reto ary ireo fitaovana mahery ane dia ireo minava retin'ireo mpanao fitaovana mahery zaiky reto reny napisan'ireny dia any amin'andro rehetrarehetra dia manome alalana ny zavatra aty ny manambony tsara vato fa popoka amin'ny ataon'le amin'ny teny nga reny sa misy soso sa misy any dia atahoana moa fa dia sasana manao amin'ny sekoly ary nareo koa ny anao zala raha olona reny olona bedabesosotsy reny inona no zany ery avy amin'ny teny ay le zany tsy mandaka kery avy dia atahoana zay tenany Iny ary antsontsika manaraka 020 24 644 90 andrasantsika ny antso manaraka. Miarahaba tompoko. Allô. Iany tompoko. Miarahaba namana bibiso dia miarahaba madamo Lalatinako. Dia nenahy zany ohatran'le saiko tian'le tiny an'le vahoaka rehetra mamasy nefa fantatra zany ny zavatra hoe feo dia tsy haiko hoe inona zany mbola io natongavany sakena ary manaraka an'izay efa hoe tiro zany généraly Lilson any aminazy zany no atao ny fanaratsiana fa ahoana moa nypiro fa hoe izy no nanao an'io zavatsiana fa hitatsika eo zany ny marina tendako ny fanakaviana rehetra zay miara-mony. Merci Philosem. Eny ary misotranao ihany koa amin'ny faneho-kevitra 020 24 644 90 raha sika avy hatrany ny antso manaraka efa voninao. Miarahaba tompoko. Miarahaba tompoko.
eny ary mbola tsy vonona ny namantsika raha vantany voaraisiny ianao na tsy maheno retour aza dia tenena avy hatrany mba tsy andrela dia tsy lany ny fahana 020 24 644 90 avy hatrany miaraba tompoko eny tompoko vonona sa tsy vonona raha mbola tsy vonona dia raisitsika ny antso izay vonona ao amin'ny 020 24 644 90 miaraba tompoko manao to allo io mitenena avy hatrany allo mitenena avy hatrany fa efa tafiditra ianao salama to za ndray zany a tsy de tia mihaino loatra an'le fandarana fa le fanadihadian'ny madame Lalatina androany hitako hoe mitombina tsara ihany de mba tsy samy tokony eritreritra ny olona rehetra fa le madame le niditra lokta ahoana kosa moa izy tsy nde jery fety eny hoe fa atsika fa mihetsiny hoe ny adalany ty andanany any fa le olona ny madame mila fialam-boly le olona fa raha ifenao za foana tsika fa ndata eto de tsika ihany no sahirana satria to ia mankasitraka zay indrindra hoe tsy nisafidiny andeha ho vonoana izy na ho faty nandehanany teny zany fa hoe ifety hijery fety dia zay indrindra hoe tsy nanapitiny raisitsika ny antso manaraka miaraba tompoko malao tompo malao ny vinotsoa io voalohany indrindra aloha tompo dia miara-mio amin'ny fianakaviany manana maty a dia mirahasosa sy fahasalama angy ianao ny manana tena ny manana marazy tiako ampiana amin'ny teny Lalatina teo fosa am'le hoe manana fahaleovan-tena marina ve tsy za tsy ao le izy za de malahelo a za mpampianatra retraité a mandalo elao tonga de eo amin'ny PP Analakely eo akaiky ny sisy koa mba jereva leo mba ray sary ny Bintsua ray sary Lalatina de amin'ny teny frantsay eo EPP Analakely de amin'ny teny frantsay misy le hoe fitavana tandrana fantrony de soratana misy toko hoe féminité patrie progrès le olona zany tokony natota taminarivo iny voly eo amin'ny PP Analakely eo akaiky ny sisy koa taminarivo iny voly aiza tokony andraiky aiza mpampianatra misy économie ma de manina atao teny français zavakio e PP Analakely féminité patrie progrès tena ohatra malopany raza tika efa maty amin'ny 47 ny vivé sy tamin'ny nanamba sanga fifiteny jiazy napetraka tompo aiza ny fahaleovan-tena za zany mba te antso amin'ny sisy koeta tany fa amboary misy fa tsy mety tompoko any Reine Nalamanga any ministre Paul Lagabary iso ny teny français Analakely io Analakely eto amin'ny sisy koa en face frise io féminité patrie progrès aiza le mpampianatra io sasa fa miasa le mpampianatra amin'ny PP Analakely sy ny tany figolé fa amboatra mamena ty tompo aiza fa le teny io koa le amin'ny fiainana andavanandro matetika efa milona malagasy da mipianany fa hoe bonjour de atao samboly mivera bonjour manira atao manahoana tompoko gasy misy isy misy savopa teny besaka nainy zany asany fokotany maka ina vote Lalatina le somary teny français maka le setika jejenao de voatika amin'ny teny français ny manamara ny fahavilomana malaga amin'ny fokotany de mamenaka de aina fahaleovan-tena tsika ihany keo moa misy evana famille français de misy malagasy reo aina fahaleovan-tena tsika zay ny tena manahina ty zavatrika ny fahaleovan-tena mbola tsisy mbola manso tsika mampalahelo voaka malagasy sera topoko ia eny ary mankasitraka amin'ny faneho-kevitra sy ny fampieritrerentana ihany koa 020 24 644 90 raisitsika avy hatrany fa efa misy antso voninao miaraba tompoko fiditra ianao efa tafiditra ianao afaka miresaka avy hatrany allo io allo mitenena avy hatrany fa efa tafiditra tsika reto maheno ve maheno tsara fa mitenena avy hatrany manehevitra kely am'le zavatra ny Sangomany le zavatra ny Sangomany io zany natina de resaka politika fotsiny fa sika tsy mitsara hoe politika izany
azy natao anaty fitondrana koa ny manao sina mahoatra reny azy natao mifanohatra koa ny mandoto fitondrana oatra vahoaka malagasy efa isa am'izany vetsy zany zany tena miteny misy tena isa amin'io vetsy tao anatin'ny terrorisme tanteraka ny na de famonoana olona tany taxi borosy reny ary ngesy tsy possible zany hoe dalo zany efa tafito anatin'ny asa fampirorona tanteraka ny malagasy ka mba mitodika ihany le saina hoe tena atao ahoany ty firenena afaka fotoana fony tsy ela intsony iady ataony tanteraka. Ia lasa ny namatsika andrasantsika ny antso manaraka dia averiko ihany hoe raha vao fantany voaraisiny ianao dia mitenena avy hatrany na tsisy retour aza miaraba tompoko miandray zany a dia miara-miombona elo amin'le mateny mamasy dia marary fasitrarana ihany koa an'ireo izay mbola marary ny metaly ampahelo le zava-misy fa anjarantsika menaka mieritreritra le izy sotra to. ia andrasantsika indray ny antso manaraka re 020 24 644 90 asa raha efa vonina ia efa vonina miarabanao tompoko. Allo eny tompoko. allo eny tompoko. manahoana tompoko io mba saidina zany zavaka mba tikotrany nanitikisina ny saiko zany dia misy zavatra mikampery TVN dia mieritreritra hoe tena mpanao gazety mampiamina misy ny tao amin'ny TVN nanitsina izy tena fao anatin'ny fotoana ny film eny le zavatra tao mamasina maninona nanomboka misy le satoka misy tsara misy le izy io fa gatsakatsaka le mpitavitila misy hoe io misy zavatra dia maninona le izy papahanavitrandro zany metanena misy tena fomba gazety mataty tao hoe mba tokony tena hoe narano masy le izy ahitana hoe aiza daholo le fitadery sotra eny ary antsontsika manaraka indray 020 24 644 90 miaraba tompoko. Allo eny tompoko miarabo. allo eny tompoko. allo ianao zany mba tsisy kely hitanao zany efanazena zany ny général Florence zany efa nato fa hoe tam'le premier zany dia misy mpanakorotana efa any aminy le narany zany io anaran'olona io tonga dia proclamena ny vahoaka am'izay dia mifangaro tsara ny famely zany a le zava-nisy sy général Florence hitako misy izay tsy atahorana hoe atahorana tsy amohana zay anaran'izay misera tompoko. ia mankasitraka 020 24 644 90 miaraba tompoko. allo eny tompoko. allo miaraba tompoko niany zany mba tiako teniny dia miaraory amin'ny zay rehetra mamony ainy aloha dia mirary fahasitanana ho an'ny dolaratra tiako tenenina dia avy amin'ny mpitandro filaminana ihany iny ary eto dia tokony mesitra ny vahoaka fa tokony ametrape général Florence fa tia nahoana hoe ianareo tamin'ny voalohany izy efa ho herinandro maromaro zay izy dia efa nahalala fa isy ny mpanakorotana ary efa miantso izy tamin'izay fa efa voaray anarana any ny olona manakorotana maninona ny tamin'iny fotoana iny ny général Florence dia efa nisomotra zany hoe tokony hoe tsy ho isy zany zao zavatra zao raha toa izy kefa azo tsara antoka fa hoe isy ny anakorotana inona no antony mbola tsy niborany an'le olona ary faharoa manarakaraka an'izany dia zavatra mampalahely any ary tena mahazo nahoana no nefa lasa ny filoham-pirenena ny vonim-poko ny zavatra io inona ny tiany ambary inona ny tiany atongavana amin'izany hoe lasa ny filoham-pirenena voary ny ain'ny filovy dia ny vahoaka malagasy madinika no atao sora ka tokony andinika ihany tsika vahoaka madinika tokony andinika mihitsy satria
itsika vahoaka malagasy foana itsika madinika foana no lasa sorona amin'izao zavatra rehetra zao fa ny zavatra angatahany ny tokony angatahana zany loha dia ny fialan'ny no général Florin dia ny fialan'ny filoko satria efa tsy ny zavatra manjary tsoa mety Madagasikara efa lasa sorona foana ny vahoaka ary ny tena mampalahelo dia metizy foana ny lasa sorona sotra indrindra tompoko. Eny ary mankasitraka antsosika manaraka indray raha fantany voaraisina isika dia mitenena avy hatrany 020 24 644 90 miarahaba tompoko. Manahoana tompoko? Lohatrika aloha dia miarao miory amin'ireo fianakaviana nanana ny maty ary mirary fasitanana aingana za zany mba fianakatah tompoko voaka malagasy ny tena malahelo ny tena natrehany zavatra mitsangatra ny fipirenena ity tena hoe akovony ny fampale malagasy ny zavatra rehetra izay mitranga fa voaka malagasy tompoko meo zahay alalana anao serandaony ialany sy ny firenena mandaka serandaony zay tompoko ohatra ny firenena rehetrarehetra mangataka rehetrarandaony zay tompoko sota betaka tompoko. Eny ary ia mankasitraka antsosika manaraka indray eo amin'ny 020 24 644 90 efa voninao miarabanao tompoko. Allo, tompoko. Allo, mitenena vetrany fa efa tafiditra ianao. miaraba tompoko. Tompoko ndesiko hevitra amin'le vavy teo satria nalony ny tena amin'ireny zavatra ireny raha ny zavatra mandeha dia hoe savaina daholo ny olona rehetrarehetra dia raha ny tena marina zany dia izy zany ny olona mitondra an'le izy ny olona tsy zavaina anie zany mitondra an'le izy tao raha ny tena marina zany dia mpitandro filaminana zavaina zao ihany zany nanao azy raha tena porofona zava-marina dia izay olona zay mahatahorana Andriamanitra satria malagasy ataoko hoe malagasy vavaka ohatra indrindra tompoko dia miara ory amin'ny ireo olon'ireo itsika rehetra tompoko tsy ohatra indrindra tompoko. Eny ary averika any toromarika asa raha azontsika raha fafantany voaraisina dia aza miandrela fa na maheno anay na tsy maheno anay no rehefa fantatra hoe raisina dia mitenena avy hatrany miarahaba tompoko. Miarahaba tompoko mikevitra miveranamana amin'azy normalna mihitsy le anazy tsotra zany zay no savaina fitasitrika ny kana miaralina zany hoe misy tazomenzay miazany ihany le izy dia ripotona ndraiky zany zany tokony fomba tenan'izay. Ia eny ary antsosika manaraka indray 020 24 644 90 miarabanao tompoko. Miaraba tompoko miaraba ny tena ihany koa ny zavatra tiako tenenina miasa ny 24 alina nahita ny président ny reny filoha zany nandeha nakao anaty rova asa inona ny dia tao tao anaty rova mihitsy satria nanodidina teo daholo le garde du corps niparitaka hatrany ambany tany teo daholo koa le misy an'le ambulance iny manko le manaraka mandeha iny hoe tsy haiko hoe inona ny tao anaty rova tamin'ny andro angambany amin'ny 5 alina angambany io tamin'ny 24 alina 5 amin'ny folofolo tany hoany ohatrany mahavelom-panontaniana ihany nga misy visite nocturne ohatrany any anaty ala nga ao sa olona fantatry. Ia 020 24 644 90 raha tsika avy hatrany ny antso manaraka miarahaba tompoko. Eny tompoko. Manahoana tompoko? Salama tompoko. Allo? Mitenena avy hatrany fa efa tafiditra ianao. Eny tompoko. Miarabantsika rehetra indray ny any dia teny tiako tenenina fotsiny angamba dia hoe tsy afaka nanapoaka ny zavatra iny izy mandritra ny fotoana nateo an'ny Andriamatoa Filoha satria entitra dia entitra ny fitandrona firenena tany amin'ny
party misy ny filoham-pirenena. Dikan'izay a tsy maintsy ny vahoaka madinika foana ny amin'ilay vahoaka madinika foana zany a no vizena ohatraohatra an'ireny. Ka tsotra foana ny teniko hoe tsika mianakavy ny tokony andinika sy eritreritra amin'ny zavatra toy ireny. Misaotra ia ka raha hoe tsy natsipy tany amin'ny filoham-pirenena na hoana ny lasa ny filoham-pirenena vao natsipy tany amin'ny olona le izy zay nke le fanontaniana tsy mazavy fa hoe na tsy natsipy tany amin'ny filohana ia miaraba tompoko miaraba tompoko dia mendrika fanajana ao amin'ireo namony ainy tamin'ny akatra kely izy tao mainy ary za manokana tena manameloka amin'ny mieliko sisy saiko rehetra ny zato ohatran'ireny ito a dia gazy aza na ny fomba fanjakana na ny mpanohitra na sika mitsotra aza maika nameloka nizaniza ao anatin'iny sy fantatsika na ndraiky tateto na iny erisika tsika fotsiny vokatry ny vava ataon'ny fanfilamina reny indray matola malazavatra fatany ihany ka tsy fantako hoa iny na erisika tsika fotsiny na erisika vitevitra ara-politika na erisika atao irovana seza ara-politika tsy mahafantatra zany tsika loatra amin'izao izy amin'ny tompona ndraiky zay alao nkety no ahitana zay ary mangataka ny mpanao ankety tompona ndraiky mba ankety mazava sy mahitsy atao faza tonga dia manao discussion izy ihany nananao an'iny zao zany tena mangavinisy aza mepandro hoe ny fanjakana ny nanao an'iny satria nanao an'izao na ny mpanohitra nanao satria nanao sy zany tokony misy fa saminy ihany valiny ankety tsikeny ihany dia alao atao mazava mizay fa tsy mety a lay fampiampangamelo fa le akta dia terroriste reny aminy koa condamnable reny faharoa dia zao za moa dia tena mivavarina ihany madame Lala teny teo tamin'le hoe logony francophonie tao amin'ny TVM efa nitiany olona maro hoe fipirenenao ve dia mbola francophonie nresanao tahaka an'le anaovana an'le efasakina ao anatin'ny festivité ny fipirenena dia resaka fizombagno tao dia francophonie ny resahana fa tsy fantatry hoa hoe inona ny tititrilay olona mpitondra sy reny manao mpibo amin'ny TVM reny fa dia zao tamin'le tsy dia tena sady nalahelo any sorena no mena hita mpiban'ny TVM io a tamin'izao ny arivany 25 talohan'ny fanapohana franga io dia zao no nalefa ny tao aveta ohatr'izao le kadiko ohatr'izao hoe isika tsy mahanta rikahy fa sahirany dia misy toy nefa vokatry nataony teo alohany na tonga an'le izy isika malagasy zany ho tsy mahanta fa sahirana amy koa samihafa ny mahanta sy sahirana ny fasarianana dia mianitady rehetarena fa na ny tanakarena za misy manahirana azy ao fa ny fahantana dia iainatsy malagasy io ny amerikanina zao mizao fotoana zao sahirana amin'ny ady atao meta islamika fa ianao ve milaza ny amerikanina mahandro dia sisy io zany zao sahirana fa tsy mahanta ny ataoko hoe ny karana etontsika sahirana amin'ny sécurité no mividilampininy fa rery ve zany dia mahanta dia le 4 mille ve zany dia tsy mahanta dia mba miteny an'le responsable ao amin'ny TVM ihany re tiko aza manao zavatra fahoany tsy mandatra ny vahoaka ohatran'ireny re reny re tena manao azafady aminareo indrindra anao misy communication mba direry ihany le zavatra voaka amin'ny télévision nationale io amiko reny a tena fandatana simple mihitsy ny vahoaka malagasy hoe lazainao fa tsy mahantry tsy tenio a fa sahirana dia andana mianatra manontany akadémie malagasy hoe inona ny dieny atao hoe mahantra inona ny dieny atao hoe sahirana fa zavatra tsitoka fa zao koatsika manao azy dia zao ny fasarianana dia zavatra mitsangaandro ka rehefa vovay iny a dia afaka ohatra hoe androany sahirana rabola fa misy lavola tampoka fa rehefa leta vola ako dia afako iny fa raha pitsy misy lafan'ireny manahirana fa ny fahatana dia fasarianana mitambatambatra tsy nasana vahaolana ka mianjady amin'ny olona anankiray na ny vahoaka ray manontolo na ny firenena ray manontolo tahaka ny mandomitsika malagasy fitiriny saka ny 4 mille misaotra tompo ia eny ary misotranao amin'ny faneo-kevitra miandry ny antso manaraka isika efa malalaka ny 020 24 644 90 dia raisitsika avy hatrany miarabanao tompoko eny tompoko manao ana tompoko io ny tompoko za zany mba indea mandisa taona manotafidy ze taminareo raha ohatra ka tafidy te
sarotsatra ilay mita samy efa dia pie ny tanara-baovao foana isan'andro fa tsy hay miangina amin'ireny zavatra arivo ireny tena marina satria raha miaina an'ilay vaovao an'andray madobo président asa raha mba maheno ny olona akaiky azy hoe mpiantany atopoko hoe naninona le kabariny dia mivozina be tao anatin'ilay kabary foana le hoe tsy tena fampirorona tsy tena fampirorona fa amin'izany zany président tsy mahafantatra hoe misy fampirorona hitranga mivozy foana zay mivozy foana zany nanaraka an'ilay kabariny nareo hoe tsy ekena le resaka fampirorona karaha ny zavatra hitako teny amin'ny ACRA reny a ohatrany hoe karazana fiatsarabana tsy ihany le fihetsika fandehanana teo fa tsy tena nandona ny fony nampalahelo azy dia olona naratra sy le olona maty teny tena marina manaraka izany tompoko misy fotoana dia izy fa mahita an'le anazy amin'ny radio ravavy amin'ny fandaharany reny hoe mbola miezaka manatsara ny fitondrana zany ao anatin'ilay fahatrany vahoaka ohatran'izao sady tompoko tehiteny hoe rehefa mahazo voly nareo a dia hoanao any le voly anareo fa anay vahoaka hoe mbola mety fitondrana io fa nareo ne tsy maintsy mbola tarinareo na hoe lanaonjany e zay tsy fantanareo nareo fantatra ianareo mifanena aminay eny miaosina aminay eny foana ny olona toananareo fa mihinana fosiny elom-bahoaka any anatin'ny tany tsy fantanareo efa dia tena aminareo tsy adalanandreo mato député John Elita ny nangina raha mandify nareo zao tatlato sy nahena amin'ny député unité antsononareo na indra mandeha asa mba enina nga maka manentsika azy feo fieritreretany hoe le zavatra asoaviny sy akalazainy lava sy toanany eo fa mba tsy mety sorako anazy zay raha zay ny tena ohatrany ka zay ny tiako toko fampieritreretana atsika fa dia moraha filominana ho amin'ny avy maty mo moraha fanasitana nangana ho an'le nara dia samy mieritrery fa toko sotra indrindra eny ary antsika manaraka indray a efa malalaka ny 024 644 90 avy dia mitenena izay tafiditra manaraka ao a miaraba tompoko miaraba mbinytsoa zao no tena mahagaga amin'ity le fitondrany ity a tamin'ity herinandro tamin'iny herinandro iny a narevo avao hoe fitaovam-piadiana sy bala ro contenera tany deko zao indray a misy le fanapoahana grenade ty tena mifampisehoana teny mamasina tsisy fanadidina mihitsy fotoana an'izany rehetrarehetra fa enimbahoaka zany fatabahoaka zany dia very angavony fotsiny eny karaha izany fitaovana ro fitaovam-piadiana ro contenera zany zay nampe ilamina tsony ty tantsika ty tiako ny tena mba hetsika le fitondrana ka mariny zao zavatra an'seo zao tokony hanaovany fanadidina lalina atrany am'izay tombo miaramila ny voahany zao fa mbola ito io fa voarinray zay nipoka fahaizany roambipolo tokony mba hetsika zay fa dia misaotra betsaka e eny ary antsika manaraka indray a 024 644 90 miaraba tompoko allo eny tompoko miarabanao miaraba tompoko saika mba hitondra rano fotsiny tamin'le maly satria moa zany iny moa zany fisavana be teo ambavahady iny a dia mahagaga hoe nahoana no mbola misy an'le zava-miatafity tao tena fanontaniana mipetraka aminay vahoaka malagasy mihitsy hoe ilany tsy mandray ny andrany amin'ireny fa zavatra efa ninina azo atao reny a mba hiporovokena hoe vonoana ray le malagasy zay ihany nga maniafatra be aminay satria zavatra tsy tokony hipetraka mihitsy zany reny raha reny fisavana be natao taminay a teo ambavahady reny zay fa dia misaotra indrindra tompoko tafito eny ary amitony fandraisantsika antso a 020 24 644 90 miarabanao tompoko menanao vetra ny fitenenana tompoko Nao tompoko io miarabanao voalohany indrindra dia raha fiomonana feno ho an'le tafaodiny dia miraha fahasanana ho an'ny fisanana
tohina izany ianao mahita ny zavatra ampiseho. Voalohany indrindra aloha tena nahafina dia le nahita ny TVM. Teo fijerena TVM tsara izay nanomboka ny teny ny tanentana hoe aza efa mandraina indray tomboka amin'ny filaminana na aza lamina fotsiny dia tapahany dia teletra maninona raha fihizana le izy na rahana tamin'ny voalohany ka tamin'ny farany. Inona ny mampanavaka azy? Manarakarak'izay raha ohatra ka olon-tsotra ny tombony efa voatsara tao am-bavahady. Fa ny mampalahelo hoe maninona misy prévente grenade izany eny hoe zavatra tsy kilalao. Raha basy eto hoe basy hainao hoe mipoaka ihany hoe io fa mipoaka dia mafatotà le grenade zava-do. Dia izao no tena mampalahelo olona ao ampitanty filaminana mitondra ny grenade. Ary ina raha ohatra izy ka tena olona niketrika hoe gafo ny président dia azo natoraka izy satria androna izy. Tena tsy mieritreritra ikely président izy fa ny mitsotra mihitsy ny tia atao. Mampalahelo le izy ity, mampalahelo le zaza. Tena manderaka lohana le izy. Ianao andeha matoto loha, filoha ambony tarika ianao. Efa tsy mahafeno tarika oetinao ianao mametra ianao fialana. Tena mametrara nga fialana fa mahanjeraka. Tena lasa feno raha mandika izany raha mandika. Fa dia mirary soa ho an'ny rehetrarehetra sy salama mba soa malagasy mba tsy ravasaina ary malagasy roviana ihany vao ravasaina. Fotabetsaka fiasaina. Ny ary mandray antso manaraka indray ary sika 020 24 644 90. Miarahaba tompo. Miarahaba tompo. Miarahaba namana ambiny soa, miarahaba koa namana stabaka rehetrarehetra manaraka nyty onjam-peo. Ny teniko voalohany aloha izany dia miara-mihitsy amin'ny havan'ny Maty tamin'ny Maty. Ary dia miaraka koa alahelo amin'izay matra miraha fahasalamana tanterako anazy any amin'ny hôpitaly. Ny manaraka izay dia izao. Io moa zany sola fotsiny ny teniko. Aza amin'ny filoham-pirenena ihany zany tena fototra an'io zavatra rehetrarehetra io. Na inona io dia avy amin'ny filoham-pirenena fototra an'io. Tsy afaka miala amin'io izy zany, tsy afaka mitena inona amin'io fa izy fototra an'io. Satria gn'antony dia izao. Raha tian'olona izy dia tsy nitsano regny zavatra regny. Ka vokatra rehefa tsy fitiavany voaka anazy dia regny zavatra nisy. Ka noho izany miteny aminao olo izay matoa filoha. Mamefana fialana anao fa tsy ilain'ny voaka malagasy tsony ianao. Miala, mametra fialana. Raha mbola manakambo anao ao mipesagna ao maha-olombeloko anao magasy anao dia mametra fialana. Izao, manaraka izay koa dia izao. Satria raha mbola eo anao zany amin'ny sy fitiavan'ny vahoaka anao itsony. Mienao sao dia say to matatro fady sao dia aty izay indray moa vonoan'ile olo le makahala anao. Dia mangataka aminao zay ianareo misy to ianao dia zany zay matoa filoha e. Misaotra tompoko. Ia, eny ary misaotra anao ihany koa andrasantsika ny antso manaraka ao 020 24 644 90. Raha tsika avy hatrany ty antso tafiditra ity. Miarahaba tompoko. Alô tompoko. Alô. Miteny avy hatrany fa efa tafiditra ianao. Dia miarabanao. Miarabanao e. Voalohany manaraka izany ny zava-nitranga teny Mahamasina dia tena mahonena sy mampalahelo. Miara-ory amin'ireo fianakaviana ny ara-pahoriana nay hatramin'ny any atsimo ka mandrakan'eto ankehitriny. Zavatra mitranga eto Madagasikara raha dinihina teto-retina dia betsaka ny azo sokajiana hoe famonoan'olona e. Fa tsy hoe voatifitra ihany ny maty. Mana ny olona tsy mihinan-kanina ary dia reny rehefa kelikely. Olona marary any amin'ny hôpitaly na avy ny fitro fitsaboana efa namany mamono olona ihany zany. Ka ny zavatra tiako apetraka dia izao e. Teny daholo mantsy ny akolafo politika maro.
sinitry teo amin'io central io e teo amin'ny stade central moa zany iny zao zavatra lazaiko ny ahako a tompona raiky tika politika amin'ny zava-misy rehetra satria zao ianareo tsy mahay mampifandamina de reny ny zava-misy eto amin'ny tanàna sy ny fandripahalemana de tsotra ianareo tompona raiky teo amin'ny fandripahalemana tokony mieritreritra tsara ihany keo anareo zavatra savaina kely teo mamasiny fa tsy hoe olona tonga de kitika fahatany fotsiny ka mba anisan'ny manao an'io andraikitro ihany ny tenanay a tokony handinika tsara tika zalahy satria vahoaka madinika ny tena mizaka ny terany ainy amin'ny alalan'ny fahoriana zany ny olona manana ny mifaly foana e indrindra nareo mpampiasa sy ny karazana ka dia miala tsy ny tompoka zao ianareo ray aman-dreny ara-panahy moa nisy teny ihany ka anjaranareo mieritreritra hoe mety hoe re zavatra hoe saky mety na inona ny andraikitra tokony horaisinareo manoloana ny zavatra nisy satria ripaka ny vahoaka raha mitoy zao zavatra rehetrarehetra tsy tany inona fa tena mitranga daholo ny olana problema de tsy haiko tsy andinika vetika fa ndeha hifaky ravoravo rehefa de reo ny zava-misy eto amin'ny mpanjakana ka kafokena me mahery mona po mieritreritra ya eny ary antso manaraka indray 020 24 644 90 miaraba tompoko allo eny tompoko ny tiako anisa nandehanao teo fa tapaka de ny fahatsiarovatsika tena fahatsiarovatena ny malagasy mihitsy zany mila ho tonga satria efa tsy mety tso zao zavatra zao ifa taona zao zany ny folo io a de misy raha latsaka foana ka so de tokony mandinika isika malagasy aloha itsika mihitsy zany mila tena ohatrany manapa-kevitra ny elan'ny folo io satria izy tsy hiala mihitsy andinika ny tsirairay satria ny taranakitsika de ho tapitra hosorona ny taranakitsika fanafin'izany tokony mba hatsiaro-tena ny général Florensa satria efa tena nanao antsoavy mihitsy fa hanao fitandrona filaminana nefa zao ny zavatra miseho any amin'ny tany mandroso raha vao misy zavatra ohatr'izao ka tsy mandroso ny zavatra natao de mametra-pialana ny mpitondra ka noho izany mangataka aminao général Florensa mametrahy ianao fialana satria na ny fiarovana ny aim-bahoaka ny sécurité amin'ny tanàna vitanao reny koa zao ny zavatra anseho efa nolavanao nefany a hoe isy anakorotana amin'io efa nanomana nenao e ka noho izany nahoana ny tsy nitadinao zay olona tena nanao azy nahoana ny mbola nafaka nanakorotana ihany de mametrahy ianao fialana fa tsy mety aminao tsono na ministry ny folo alindara tokony ametra-pialana hatramin'ny prime ministre ny filo mametrafy daholo na fialana de misaotra to eny ary antso mialohan'ny farany 020 24 644 90 miaraba tompoko eny tompoko miaraba tompoko eny tompoko andao e ia mitenena vetrany fa efa tafiditra ianao ambany be ianao a afaka miteny mafimafy kokoa fa mba mangataky zay ny elan'ny général Florensa fa efa tsy mety tsony ny joroany lerandray reo manora mataporany malagasy zay ny mangatany satria efa tsy mety lasa misaky ny andeha anao zany de fatahora ny andanana vahoaka malagasy eny an-dalana rehefa mahita gendarme na mialabilana polisy vahoaka hialany raha matahora manaraka izay aloha filoberena koa tsapatena efa tsy mahombotry ny fitindava de aloha hiala tanteraka sahaza azy misaotra tompoko eny ary antso farany raisitsika maranona ny fandarana efa tafiditra ao de raisina vetrany miaraba tompoko eny tompoko eny tompoko manaona tompoko dia masalaza renistika firenena manatany masalaza zany hoe zany dia dararona tao anaty farasina ao anaty tany hoe ainana any do
tsy azo tena fa zavatra reny dia zavatra efa homanina daholo rehetra. Manaraka izany eo amin'ilay hoe resaka francophonie nandro hoe zany dia any amin'ny resaka ilay hoe fiandriana firenena tsirairay samy manana saina ny firenena tsirairay. Dia ilay izy mbola tonga amin'ny fotoana hoe fisokafan'ilay francophonie dia efa dosodositra ery ty daholo ilay sainam-pirenena fa tsy asiny tsony. Dia misy moa hoe mankalaza ny firenena izany dia any amin'ny lapa-panjakana. Izany ilay izy mba tsy voasiny mba hoe tokotra manjary ohatrany hoe tsy misy lanja tsy asiny tsony tokotra ilay francophonie. Ny sainam-pirenena zototobo zao adosodositra ery tsy mba tsy voasiny ilay fiandriana firenena tsirairay reto fa teo ina loatra dia mahatonga tsy hanao an'izany dia mampahery an'ireo rehetrarehetra hoe miara-bona namono ny aina dia manokeny amin'ny fitafizafandraisana indrindra koa ny général Florence ilay niany filamina dia tena vahoaka rehetrarehetra ve no arovanao sa mitondra ihany mitondra koa ny vahoaka e ianao tena mahafantatra ny ao anatinao hoe ilay mpitondra sa ilay vahoaka koa mba arovanao inona ny tena hoe ao anatin'ny tre-pananao fa mitondra ny mandalo foana e vahoaka mba sy andraiky taniaraka ny tanjeso tena hoe ho an'ny tanindrazana rehetra dia apetako ampelatany antany sainantsika rehetra dia izao tsika rehetrarehetra mandray andraiky tao amin'ny firenena io atao mandehandeha ho azy zany hoe fitondrana firenena e araka ny teny ray aman-dreny fanahy mbola izy andro iray Andriamanitra itsaranatsika rehetra eo anaty an'izao hoe fahefana omenantsika hitapana an'ity firenena ity dia no hoe mandala anao eo amin'ny fitondrana firenena fa ohatrany hoe alahelo raha latsaka aina foana tokony ny tomoeranao mandra-pialanao eo dia izao mba mangataka rehetra fahendeny firenena aloha mitsara teny aloha mba metraka fialana rehetra ainy tena zava-dehibe indrindra dia manetana koa andreo fahiny rehetra tokoa tena firenena hoe mba hovay ilay fanaovana politika fantatra roa ny fanaovanareo politika eto ty afaka hovaina re izany indrindra mba jereo hoe samy manana ny firenena rehetrarehetra dia araka ny tenin'Andriamanitra Andriamanitra fitiavana na ame zavatra rehetra tsy natao ny tany foana ny tany iaina rehetra rehetra iray fa nasiany zavatra rehetra mba iainana tsy velomany dia aza man'Andriamanitra rehetra rehefa mpandosa arena ny mena firenena ity mba hivelomany firenena ao anatiny fanana firenena misy anareo any efa meny zavatra rehetra tsy mba iainana tsy velomany dia aza atao totsy ny asa izay ilay fanaovana politika olombelona tahaka anareo ihany izay miaina mitozony ao anatsika mitozy Andriamanitra reny andro atsika aparany ilay fanaovana politika rehetrarehetra mihitsiny mila mandova izany fanaovana politika izany na ikiva na zany na ivelany fa hitantsika hoe fitiavan'Andriamanitra fa tsararan'Andriamanitra izany dia mirary soatsika rehetrarehetra dia ao an'Andriamanitra eny ary izay no namarana ny antsotsika sy ny namarana ihany koa ny fandarana tamin'ity atoandro ity